fanomboana ny fankalazana ny faharoapolo taona eo antokotsika i Madagasikara izay eo ambany fiahiny ny filohampanondro Andriamatoa Marc Ravalomanana alakamisy 3 Jona sy Zoma 2 Jolay fampiratina ny tantarany antoko eo amin'ny Magrobeoririka sabotsy 2 Jolay fianambe eo amin'ny kianja Magrobeoririka manomboka amin'ny 7 ramaraina ko manasanao ho tonga hifanotrina tona maro ny fanomboana miasa miaraka ny fahombiazana alarby 7 Jona 2024 ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabarantsika mianakavy manaraka ny miaramanonja MBS radio madame izao andro vaovao izao isaoran'ilay nahary no ny nanomezany antsika an'izany andro izany afahantsika ihany koa miserasera amin'ny alalan'ny feo sy ny sary amin'ity miaramanonja MBS radio mada ity ka ny afahanao moa zany manaraka amin'ny fandarana eo ny radio mada eo ny MBS radio eo ny fahitalavitra MBS eo ny YouTube eo ny Facebook ianao any ampitan'ny ranomasina ihany koa dia ananterana ny arabo mba mimpirarintsoa satria fantatray mazava tsara fa dia manaraka ny fandarana ianareo any ampitan'ny ranomasina dia misy ny fiarabana manokana moa zany tonga eto miteny hoe mba tenenao izay satria manaraka ny miaramanonja MBS radio mada dia anisan'izany zany ianareo any Nancy any Côte d'Azur any Frantsa zany ao ihany koa ny atsy amin'ny kontinanta be ny Afrika izay maro tokoa ny malagasy manaraka nyity fandaranty anisan'izany nareo Brazzaville dia ny any Russie dia maro ny malagasy any Moscou any tompoko ary dia manaraka ny fandarantsika dia miaraba nareo terata malagasy any Moscou zany ny miaramanonja MBS radio mada ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia mazava loatra eo ny famakavakana isan-karazany eo ny fanadiadiana sy ny hoe firesahana misimisy kokoa fitrandrahana misimisy kokoa momba ny trangan-javatra izay misy eo teto amin'ny firenena tao anatin'ny 420 raha ohatra eo ihany koa ny toe-javatra izay amin'ny tarasoka tsy tao anatin'ny 420 raha fotsiny fa efa ohatra hoe efa nandritra ny herinandro nandritra ny tapabolana nandritra ny fotoana maromaro mbola tsy hita izay fandehany fa atao mbola ny eo ihany ny eo anisan'izany ohatra ny grevy etsero raha tsy resakitsika afa-tsy ny grevy etsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny eo ihany koa ny fitakiana isan-karazany resahana eo daholo zany rehetrarehetra zany mbola ho avy eo moa ny namana faniry raha zavy manantany mbola ho avy eo ihany koa ny solombavam-bahoaka fetra izany izay lehibe ny fondrona parlementaire tiako Madagasikara zany eo anivon'ny parlemanta manana ny zavatra ho tenenina eo izy ary akoatran'ny izay dia resahantsika mazava loatra ny faharoapolo taona ny antoko tiako Madagasikara izay fotoana lehibe satria izany faharoapolo taona zany dia tsy manroa tsy mantelo izany fa dia vanim-potoana anankiray lehibe ny hoe faharoapolo taona tsy avelan-dalo fotsiny izay hoe faharoapolo taona ny tiako Madagasikara zay fa ho mariana amin'ny fomba tena lehibe tokoa ka dia etsy amin'ny Magrobeoririka ny fotoana zany manomboka raha ampitso izy eo alakamisy dia raha afaka apitso zoma hatrany amin'ny sabotsy dia fotoana lehibe ny anamariana izay hoe faharoapolo taona ny tiako Madagasikara izay akoatran'ny izay ihany koa dia eo ny resaka hafa izany izay fanadiadiana fitondrana fanazavana ihany koa amina sehatra izay hoe tsy dia mahazatra kanefa dia
misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny pirenena izany mahatonga ny firenena malagasy ahantra. Io moa zany dia resahana foana hoe raha vao miresaka hoe fahantrana dia hoe io dia ny faharerahan'ny toe-karena, io ny mahatonga an'io dia no ny fitongalana ny fitantanana sy ny sisa, fa misy zavatra hafa ihany koa mahatonga ny fahantrana tompoko, dia ny tsy firaharahiana na ny fanimbazimbana ny asina mahamalagasy. Teraka fahantrana zany. Fahantrana eo amin'ny fiainana, fahantrana ara-tsaina, fahantrana eo amin'ny atao hoe maizy azy ny tena izany. Zay ny hoe laha tokolasy tombovavy fa raha somary verenantsika kely ny toe-javatra izay nitranga tao anatin'ny 7 ora ankoatran'ireny fiakarana fitsarana ireo mpanolontsaina ny tanàna ireny moa ry Lilisy ry Clémence sy ny mpanolontsaina ny tanàna izay nitsaraina niaraka tamin'izy ireo teny Anositeny tamin'ny omaly iny efa narahantsika ny vaovao momba n'iny. Ankoatran'iny zany dia eo ihany koa ny fitakina siaroa. Anisan'izany zao ny resaka hoe bourse, resaka vatsym-pianarana zany dia ainoana fitarainana indray, ainoana fimenomenomana indray ny amin'ity resaka hoe vatsym-pianarana ity. Inona moa zany fa dia le resaka hoe lisitra, satria maninona tsy mazava tsara, tsy mipetraka araka ny tokony izy, tsy arak'izay nantenaina mba hoe hitondra vahaolana sy hoe mba hampilamina ny raharaha ty resaka hoe digitalisation ty. Le teny zany mipoapoaka be mihitsy hoe digitalisation, raha vao maheno an'izany ianao dia ny ao an-tsaina zany dia hoe mandroso any amin'ny fandrosoana zany, tena mandroso any amin'ny tena hoe filaminana zany eo amin'ny resaka famoahana lisitra. Le lisitra amin'io misy isan-karazany antony zao resaka hoe vatsym-pianarana. Dia rehefa maheno an'le hoe digitalisation dia petrapetraka daholo zany ny atao hoe fandaminan-draharaha ao anatin'ilay izy. Tsy misy tsony ny olana, tsy misy tsony ny fanontaniana mipetraka etsy sy eroa, tsy misy tsony ny AI. Zay mantsy le tena zava-dehibe zay raha resaka hoe vatsym-pianarana zao, satria vatsym-pianarana zany resaboly io, vola io, iankinana ny fianaran'ny mpianatra io, dia nalefa le hoe digitalisation ary natao mipoapoaka mihitsy le izy. De rehefa naheno an'izay ny rehetrarehetra raha ty amin'ny tontolon'ny mpianatra zao dia hoe milamin-tsaina zany, satria miditra amin'ny teknôlôjia avolenta, teknôlôjia vaovao tsy mbola nisy hatramin'izay, fa izao zany dia ampiarina ilay izy. Inona nefa no mitranga? Zavatra mitranga dia tenenina etsy hoe milamina io, manaraka ny teknika vaovao, manaraka ny teknôlôjia, kanefa vao mainka mikorotana ilay zavatra. Ireo tanora na mpianatra izay maneho ny tsy fahafaliany dia grevy ireo ane, dia misy antony no mahatonga an'izay. Eo aloha zany ny fahadisom-panantenana tao anatin'ilay izy, satria etsy milazany aminy hoe milamina io, tena ataony digitalisation, te tenenina daholo ty fandokafana rehetrarehetra ty. Aveo nefa le izy tsy arakarak'izay akory, fa misy fandipandipatra ny sasa hoe mitoy hatrany ariatrehana izay fianaran'izay. Dia misy tsy ao anatiny, misy mifandipandipatra sy ny sisa. De zany no zavatra miseho. De rehefa miseho zay toe-javatra zay dia lasa mitatra izy, de rehefa grevy moa matetika de matetika mihenjana de lasa misy fifandonana sy ny sisa. Kanefa tsy tokony ho tonga amin'izany le izy raha to ka ay zany no mandamina an'ilay raharaha. Ary zany resaka bourse zany tsy vao zao zany tompoko hoe vatsym-pianarana mpianatra ve, fa nga vao zao vao nisy hoe mpianatra mandray vatsym-pianarana, tsy vao zao zany. Amin'ny famahana olana sy ny hoe mba hoe aingakaingana kokoa. Zay mantsy le resaka digitalisation to, ny resaka hoe aingakaingana kokoa, resaka hoe tsy manahirana ny fijerena ny lisitra zany amin'ny fotoana manaraka sy ohatran'izany. Zay le resaka hoe digitalisation zany, manaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao. Teknôlôjia ny resaka, kanefa mpianatra amin'ny grevy mivaliny, inona koa zany?
lasa grevy le mpianatra raha tsy miresaka fa tsy nitety am-pefilo zany zao dia migrevy noho nyity resaka hoe tsy fahalavorariana amin'ny resaka vatsym-pianarana ity. De isa-taona zao ve zany de misy olana foana ny resaka vatsym-pianarana eto amintsika kanefa ireny toejavatra eny de anisan'ny nanankanana ny fitondrana tany aloha tany. Tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana aloha tsy de naheno an'izany hoe mpianatra ny grevy resaka bourse zany tsy de naheno an'izany hoe délestat zany zay no ohatra aloha zany tonga ato an-tsaina fa zany grevy zany efa tany amin'ny 20 taona lasa tany raha resaka hoe bourse zao zany zao izy miverina foana ary io tsy eto Antananarivo ihany fa mpianatra eto tsy misy hoe mandoka ny anina na hoe momba ny anina na hoe momba ny anina fa zany zavatra efa mazava zany ao anatin'ny tontolon'ilay fianarana fa de grevy fitakiana de ohatr' zany ihany koa ny an'ny mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony firy taona de tsy voava foana ilay vola zany resa-bola nefa zany rehefa hoe misy zavatra atao any ananina any ohatra fotsiny zao resaka fety mba ohatra inona zao ny lany tamin'ireny fikarakarana fety reny raha vao hoe fety de aingana mihitsy amin'ny resaka hoe famoaham-bola sy ny sisa ka inona ny ambony ny resaka hoe mitsinjatsinjaka etserisa ny vatsym-pianarana ho an'ny mpianatra ny vola ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra efa impiry zay dia miverina foana ilay olana momba ny tony resaka tsy fahandoavam-bola itony. Io koa zao ny resaka hoe grevy eo anivon'ny mpiasa eo anivon'ny MAE ny ministeran'ny raharaham-bahiny misy zo takina ao misy fampanantenana tsy azo ao de misy resa-bola be de be zany ny zavatra mifaningoningotra ao amin'ny tony ary tony grevy tony de tsy mipotrapotra ho azy misy mantsy foana mieritreritra hoe raha vao misy grevy de misy manosika io misy ao ambadika io zay foana zany ny eritreretin'ny sasany any ambadimbadika any de misy ambadika politika io raha vao misy anake de hoe misy ambadika politika io bourse mpianatra zao inona ny ambadika politika am'zany mifandipandipatra tsy araka ny tokony izy ilay resaka lisitra ka lisitra ny bourse mpianatra raha tsy voafehanao ko aiza ny afezanao ny lisy-pifidianana olona efa matapitrisany nefa mpianatra izay atao hoe tsy de maro akory raha oharina amin'ny raha raisitsika hoe mimponina eto Madagasikara ahoana ny ilazanao fa ovaofe ny lisy-pifidianana zay matapitrisany no ao anatin'ny lisitra mifidy nefa ny lisitra ny mpianatra amin'ny resaka bourse aza tsy voafe ary le izy tsy resaka hoe bourse vao tamity no nisy hoe fitakiana sy grevy ohatran'izany fa efa nandritra ny fotoana maro mifandimby de io verina foana le resaka bourse misy grevy indray hono mpianatra ary manao grevy hono ny ary fa inona hony resaka mitaky vatsym-pianarana hony mbola tsy voaray hony ny firy volana de manjary tsy faly ireo mpianatra de manao fihetsikehtsehana de zany foana ve zany no iainana ao anatin'ilay izy zany le vatsym-pianarana nefa zo ho isika ho an'ilay mpianatra ho an'ilay tanora izay miatrika an'izay fianarana izay ary ireo tanora ireo moa aninona ireo ne no avin'ny firenena olana ohatran'izao foana zay zany no fanontaniana izay mipetraka de ny rehetrarehetra ihany no mamaly hoe matoa zany mipotra foana ty fitakiana lava tsy fitakiana eroa ty ny vidim-piainana ety efa manahirana rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny dia na vokatry ny tsy fahaizana tonga de hoe tsy mahay mihitsy na vokatry ny tsy firaharahiana io zany mbola misy lafiny maro fa de ao anatin'izay le hoe resaka hoe fitiavatena hoe ny ihany aloha fa aloha te ampiandrasana kely aloha te ampiandrasana am'izao fotoana zao tompoko raha resaka sosialim-bahoaka de tsy misy an'izany zavatra afaka ampiandrasana zany zao na inona hoe fanazavana tsy misy zavatra azo ampiandrasana raha resaka hoe sosialim-bahoaka tafiditra ao anatin'izany no vola resaka volako vola ioko nga misy hoe zavatra mandeha raha tsy misy ny vola
fa le izy fotsiny hoe ianao no mifehy azy fa tsy le vola no mifehy anao zany araky ny irany ariran-tsimbazafy io vola hatray zare fetra ozy ariran-tsimbazafy marina de marina zany ka ilay tsy fahaizana ao anatin'ilay izy sy ilay fitiavatena ao anatin'ilay izy dia miteraka an'ilay fahavoazana ka hoy isika hoe ahoana zany no fipetraka ty raharaha ty raha ny fiainam-bahoaka tompoka sy le hoe mahakasika ny hoe tenany mahakasika ny tenany mivantana anisan'izany ohatra hoe tony hoe vatsim-pianarana anisan'izany ohatra hoe tony fitakiana ataony eo anivony mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny raha reo fotsiny no raisika ohatra mahakasika ny vatan'le olombelona ny le izy le olombelona misy aina mahakasika ny vatan'le izy maharary izy tsy mahataitra zany satria ny vola miditra ho aminy milamina be foana fa rehefa ho ato amin'ilay malagasy resaka vola resaka fidiram-bola resaka fiariana isanandro tena any zany zao ny tena hifatohan'ny sain'ny olona any ny tena hifatohany satria lasa fotsiny zany hoe miatrika an'ilay fiainana isanandro zao no gazety teto amin'ny MBS be de tena hoe sanatria hoe velombelom-pona ve le gasy am'izao fotoana zao ny eto tsy afaka inona indray ty rivotra ty amin'ny alina ianao zany tsy matory zao fa de taitaina eo foana raha vao malemilemy ny tranona koa any ananina any de efa hoe azo de lasa ny rivotra ao le izy ohatran'ireny le hoe batsiray reny misy miteny hoe miverina ndraika batsiray tsisy batsiray miverina zany eo afa toetrandro zany de mandrivotra amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina de ianao zany hoe ao anatin'ny fialan-tsasatra amin'ilay hoe fatoriana fa tsisy matory zany eo taitaina foana ny eto tsy vita de ato indray mitombo foana amin'ny fitaintainana de taitai bombona zay foana zany zao le malagasy amin'izao fotoana zao taitai bombona tsisy hoe zavatra tena hoe mipetraka sy ao anatin'ny fitoniana tsy misy ny fitoniana ary tsy mahita tory io ny fandresahana teto foana tsy mahita tory amin'ny alina ny rem-pianakaviana ny ray mpianakaviana fa mitaintaina foana ahoana indray ny rapitso ahoana indray miditra amin'ny fitaom-panadinana zao ny fanadinam-panjakana ny mpanala beps de ho avy koa ny baccalauréat atsoatsy efa samy mietsiketsika daholo na ny sekoly na ny ray aman-dreny indrindra mpianatra miatrika an'izany fa fiatrehana fanadinana ao anatin'ny fitoniana ve sa fiatrehana fanadinana ao anatin'ny fitaintainana sy fiahiahina mazava tsara nyvalan'izay fa fiatrehana fanadinana resaka mpianatra ihany ty nyainga avy any amin'ny grefitsika amin'ny fitakiana bourse vokatry ny tsy filavarariny digitalisation de miditra indray zany tsika amty amin'ny fiatrehana fanadinam-panjakana mbola ho avy amin'ny BBC sy mbola ho avy amin'ny baka ho isika fa sehatra manahoana no hiatrehan'ny tanora malagasy an'izay fanadinana BBC sy ny fanadinana baccalauréat zay ho avy tsy ho ely zay manahoana le environnement hiatrehana an'izany raha hoarina amin'ny mpianatra frantsay ohatra raha hoarina amina mpianatra amina firenen-kafa ohatra mpianatra mauritiana nakaiky indrindra mpianatra tsy Comore mpianatra tsy Seychelles manahoana ilay mpianatra malagasy hiatrika fanadinana samy hiatrika fanadinam-panjakana fa ilay zanaka malagasy ilay tanora malagasy ao anaty fahasaranana no hiatrehany an'izay indrindrandrindra ny ray aman-dreny zany zao manoloanan'io toejavatra io le izy tsy hoe fanadinana ka tsy maintsy hatrehany ka io moa zany de fiainan'ny ankizy io fiainan'ny mpianatra io de tsy maintsy hatrehana le izy tsy zay fa raha ny tokony io zany de hoe tena hoe fiatrehana fanadinana ao anatin'ny fahatoniana tsara fahatony-tsaina indrindraindrindra sy fahatoniany manodidina zay zany no tokony ho izy tena hoe zao vitany CPE vitany CPE de tena nandritra nireny fanadinana CPE reny de lasa mihitsy ny saina satria tao anatin'le atsika
tao anatin'le atsika mamirifiry fa de reny ny ankizy zany tena hoe mba miezaka aloha ny ray aman-dreny hoe mba manao mafana tsara n'le ankizy satria raha sanatria marary eo de manahirana be fa tena hoe zay azo atao no atao sisa na tamin'ny fiatrehana fety ary zay azo atao no atao sisa fa tsy afaka zany ianao hoe mba hoe miova amin'ny tena mahazatra fa de hoe nanahoana ny fiatrehana ny vaintsisy ina moa fa de zay teo ampelantanana teo ihany natao angamo amorona ny tsy misy angamo hoe nao hoe ahoana fa zay teo ampelantanana teo ihany zany sisa zay mihitsy le fiteny zany sisa no hiatrehan'ilay malagasy ny fetim-pirenena de hoe miatrika ny fanadina de jereo tsara amin'izao fotoana zao jereo tsara amin'izao fotoana zao fa de ao anaty fitaintainana foana zany no hiatrehantsika nyty raha ty raha tsy resaka afa-tsy ny fanadina amin'ny mpianatra isika BPC sy mibaka ho isika ho avy zany de zay no fipetraka ilay toetra raha amin'izao fotoana izao de ahoana zany reo tanora reo ny borsa tsy araka ny tokony ho izy ny fiatrehana ny fanadinana de hoe zay eo ampelantanany ray aman-dreny sisa no atao fa angamo afaka mamorona ny tsy misy vitandray io fanadinam-panjakana io de efa andondona ndray volana septambra efa tsy ho ela ny fidirana vaovao indray ao anatin'ny tena hoe krizy efa mandondona atsa ny fiakaran'ny solika zay mody tsy teniteneniny sasany mihitsy io tsy mody tsy teniteneniny mihitsy io fa na izany na tsy zany mivoaka foana ny information mivoaka foana satria ny olona ny manara-baovao dia eto zany tsy maintsy atrehana ny fianaran'ny mpianatra tsy maintsy atrehana ny fidiran'ny mpianatra atsoatsy fa eo ihany koa zany lay hoe fiakarany resaka sarandalany resaka viditsoloka zany io zany tena mbola hoe mampanahira-tsaina ny malagasy amin'izao fotoana zao satria miankina amin'io resaka solika io ny fiainana rehetrarehetra hatramin'ny voatabisy ny tongolo sy ny rehetrarehetra de miankina amin'io resaka fitaterana de miankina amin'io zay le izy de atreto aloha zany mbola mifampienoeno zay mihitsy le tena malagasy mahadika azy mifampienoeno zany zao manoloanan'io resaka viditsoloka io manoloanan'io efa fandrangarangana nataon'ny mpitatitra hoe hiakatra 5000 io tsy zay ny teneny zany fa samy miarana eny hoe hiakatra 5000 io hiakatra ariary io frais io de zao ara zao de efa lasa indray miverina ny 5 any anaty taxi be any verina indray le mifampitakisinkisina nefa ny aretina mbola eo de hoe ka io tsinona araka ny kajo ohatr'izao de zao zay tsy hiditra lalina am'zany amin'ny resaka hoe le 5 moa de mba manahoana moa zany le sezy betrahan'ny mpandeha sisa iny arahantsika mahita iny tsy andany fotoana lava amin'iny tsika fa ny tiano tenenina fotsiny de izao ny amin'ny hoe ao anaty fitaintainana foana zany raha malagasy amin'izao fotoana izao eo le fitaintainana amin'ny hoe resaka viditsoloka sy resaka frais iny aloha afy iny fa eo ihany koa lay fitaintainana amin'ny resaka fidiram-bola mihitsy isa-tokantrano ahita sa tsy ahita efa maro zay fanadiadina natao zay amin'ny hoe tena hoe olona miasa tena fa io le hoe miasa tena io tsy mitovy amin'le hoe olona miasa birao tsy mitovy satria ianao zany raha miasa birao anao na miasa amina orinasa ianao zany manana fiche de paie mazava tsara ianao rehefa mifandraisaka raha masisisy iny zany mazava hoe zao vola raisiko zao vola raisiko isambolana iny zany mazava fa le miasa tena nga misy an'izany reny le mpivarotra mandendesy eny amin'ny eny rehetrarehetra eny nga re fatany hoe zao vola azony antoka fa voaraina ao anatin'ny ray andro ny mpangataka aza mbola mahazo betsaka noho ny olona tena miasa tompoko ny mpangataka misy mandray 75 000 francs isan'andro ny mpangataka anankiray de zay mahatonga an'le renina ny rainina ny ray aman-dreny le zaza maniraka an'le zanany mandeha mangataka ary mahazo kapoka raha vao tsy mitondra vola zany eny fanitsakisahana zolombelona taolo inona mahatonga zany fahantrana inona mahatonga zany rafitra
zany no mahatonga an'izany fa tsy eo fotsiny ianao zany mistyle fotsiny ery amin'ny brory ka sao dia eo ambony latabatra eo ianao manao ny kipitsopitsony rehetrarehetra fa misy mpangataka hoe ankizy anankitelo zany ny raha ndray aman-dreny mandeha mangataka dia mitondra 75,000 francs tsirairay dia ohatr'inony izay fa mbola betsaka lavitra noho ny vola izay azony mpiasa normal izany toejavatra izany tsy fetezan-javatra daholo zany eto amin'ity fireneny ity ka zay ny tenenantsika hoe mandra-pahoviana no iainandra malagasy an'izao tena hoe fahoriana izao sy hoe le hoe fiainana ao anaty fitaintainana mandra-pahoviana fanontaniana goavan'izay kanefa mona izany na zany tsy maintsy miatrika isika na ahoana ary ny hevitra ihany koa be dia be ny tiako Madagasikara zao anamarika ny 20 taona foto-kevitra ny joroany zany tiako Madagasikara zany foto-kevitra ary tena hoe foto-kevitra manana ny lanjany matoa mbola nandihan zany 20 taona zany ny tiako Madagasikara izay atoko politika tena ny sedra zavatra namaivay ny sedra hoe fisedrana isan-karazany na ny atoko politika na ny filompanorona niarana antsika nalala zany ary izay indrindra mahazava-dehibe an'ilay fampisehoana etsy amin'ny macrobiorique ny tantarany izany tiako Madagasikara zany sao dia misy manova tantara indray eo sao dia misy belazao indray any hoe zao fa ny zavatra marina dia marina hatrany zay aloha zany ny atao hoe resaka momba an'iny tsy maintsy nyresahana satria tsy afaka hoe lalovana fotsiny amin'izao ity fiainam-bahoaka ity zay mantsiny ny antom-pisiny tony fandarany tony ny resaka hoe firesahana ny fiainam-bahoaka ka fa raha ohatra hoe pasipasoana fotsiny dia tsisy andany andro eto sy hoe andany fotoana eto fa ny mba halalantsika ny zavatra iainantsika io no tena hoe zava-dehibe taloha taloha zany ataontsika hoe tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 30 taona lasa rehefa mianatra ny mpianatra dia maninona dia samy manana ny tanjona na dia mbola kizy ara dia samy manana ny tanjona dia hoe anontaniany ray aman-dreny anontaniany fianakaviana inona zao nataonao rehefa lehibe inona zao nataondry rehefa lehibe za manana eritreritra anao an'izao dia efa any amin'ny fahazazany any dia efa karakaraina ilay zaza zany fa hoe itya no tanjona za te hanao dokotera dia ondray sasany teny hoe za te hanao piloty dia ondray sasany anontaniana za te hanao mpandraharaha fa tsisy miteny mihitsy hoe za te hanao mpangataka tsisy miteny en'izany fa hoe mba samy hoe asa amin'ny hoe faniriana zany fa amin'izao zany ny ankizy eo ihany le faniriana fa rehefa anontanianao ny ankizy amin'izao na anontanianao ny tanora inona moa zany tena tanjona dia inona valiny mianatra aloha dia mbola ho ita eo dia hoe mbola ho ita Tananarivo tonga ny amin'ny 12 manomboka eo amin'ny 12 sasany eo amin'ny 12 sasany amin'ny 12 ora firavan'ny mpianatra voaka vany daholo na mpianatra amin'ny privé na mpianatra amin'ny lycée na ny CG ny amin'ny sekolim-panjakana mivoaka daholo dia zao le fanontaniana mipetraka manao hoe hoaiza daholo ireo mpianatra reto hoaiza daholo reto mpianatra reto raha izay anao inona daholo reto mpianatra reto nefa rehefa jerenao zany ny tarehimarika mbola vitsy dia vitsy ny mpianatra raha hoarina amin'ny sy ny isantsika eto Madagasikara raha hoarina amin'ny velaran'ny Madagasikara mbola vitsy zany hoe mbola mila piasa be dia be mbola mila manampaizana be dia be mbola mila tantsaha be dia be misy tany be dia be tsy voatrandraka ho an'ny eto Madagasikara tsy resabe zany fa tena misy saingy tsy zany no zavatra miseho zany zao fa zavatra hafa mihitsy no miseho aditany etsy aditany eroa aditany etsy dia nisy an'iny le hoe koloko ny resaka momba ny tany zany teny amin'ny CCI vato le farany teo iny dia nyresahana momba ny ty tany ity zany fa hoe be loatra ny aditany sisisa fa mandra-pahoviana no isiny tena hoe fiainana milamina eto amin'ity Madagasikara ity fa to rotoroto foana vao miainga ianao dia rotoroto vao miainga ianao dia gidragidra vao miainga ianao dia fifanjevona eto sy eroa amin'ny endrika maro mihitsy io
de roviana ihany zany vo mba tena hoe isokatra amin'ny masoandro nylay malagasy vo miainga vo zao moa zany tsy afaka amin'ny teny hoe vo miposaka amin'ny masoandro ohatrany tsisy masoandro miposaka ohatrany malomaloka foana izay masoandro fa de malomaloka foana sady atsika de zany foana ve zany no iainana zany ao anatin'ilay fiainana isanandro de samy makao azy de samy hoe mikarakara ny tenany ihany karaha vao zay le izy de aza manantena mihitsy aza manantena hoe isy fivoarana io fa ny atao hoe ny fahatsarany ny fitantanana no miteraka fahatsarany ny vokatra ny fahatsarany ny ezaka no mitondra mankany amin'ny vokatra dia mazava ny momba an'izay fa tsy tafavoaka raha ohatra ka iolon'olona fotsiny eo zay ane no dikan'ilay teny amin'ny ty le hoe faharoapolo taona antiky Madagasikara ty le tonga de hoe sahy fa maninona le sahy no atao ary aloha ary de manaraka ny hoe mijoro de manaraka n'inona hoe minoa fa maninona le sahy no nytenenina voalohany io le izy io maninona le hoe sahy misy dikan'izay sahy mijoro mino satria zany ilay fahasahiana mihitsy no tadiavina no am'izao fotoana zao ilay fahasahiana mihitsy iny zany no mila taitairina iny zany no mila voizina iny lay fahasahiana satria maninona rehefa tsy sahy ianao zany de eo foana de manjaka le hoe atahoana moa fa efa zao ny lahatra atahoana moa fa efa zao ny anjary atahoana moa fa efa inona moa no atao efa de fa zao zany le isika de mizaka an'izay vokany eo fa de tsy maintsy atrehana moa le fiainana fa de manahirana izy ty karaha manahirana izy ty de anahirana eo foana koa zany ny fiainanao zany mandrakizay doriamenina mandra-pikipy masonao zany de anahirana de hiatrika an'izay foana zany fa tsy hiotra zay zany dikan'le hoe sahy le mijoro zany ndray dia mitaka asa zany tompoko fa tsy hoe raha say ianao zany de za tena sa fa mitaky asa iny mila mijoro ianao zany inona moa ny dika mijoro tena hoe mijery ny tena fahitsiana tena hoe mijoro amin'ny lafiny maro le mijoro tsy hoe ara-batana fotsiny hoe mijoro mijaridina fotsiny manao jeriatrika zay aloha ny dikany mivantana fa ny dikany hoe mijoro dia tena hoe manao ny zavatra atao mijoro ny foto-kevitra tsy miolakolana ny dikan'izany mijoro zany dikan'izany mijoro zany de hoe mahitsy tsy miolakolana tsy mivilambilana tsy mora voarebirebin'ny antsy na voarebirebin'ny aroa zany no atao hoe mijoro amin'ny foto-kevitra mijoro amin'ny maizy azy mijoro amin'ny mahamalagasy mijoro amin'ny mahampanohitra fa tsy voarebireby etsy na voarebireby etsy vao misy rivotra kely ohatran'le rivotra be am'izao fotoana vao misy rivotra kely de eo aloha mitalefika andray eo aloha de kivy eo fa matoa zany ny tenena hoe mijoro dia tena zava-dehibe izay ary ny ato amin'le mino iny koa tena goavana iny satria ianao zany rehefa mijoro anao dia manatanteraka asa ianao dia eo lilana n'ilay finoana am'izay satria hoe raha miasa asa fotsiny raha mijorojoro fotsiny raha sasa fotsiny nefa tsy manana n'ilay finoana de tsisy dikany iny mety andeha kely iny fa vao tonga ny olana avatsy ohatran'izay de io fa tonga de ketraka de verina ry amin'ny voalohany ray de tsy tafavoaka zay zany ny dikan'io zavatra io ka eto moa zany efa tonga eto ny député fetra zay filohan'ny parlementaire groupe parlementaire tiako Madagasikara zany sady solombavambahoaka ny Madagasikara vao fidy tamin'ny alalan'ny team tao amin'ny boriboritany fahadimy dia afaka amin'ny hitra vitsy izy dia hiakatsy hatreto miaraka amin'ny namana Faniry Razafy Manantany zany dia io moa zany dia hoarahantsika eo ny fanazavana zay hoentiny momba na lafikevitra maro samihafa toy izay fa mahazatra antsika ka ny tena amafisina fotsiny ao anatin'izay de ny hoe raha toa zany
ka miatrika n'ilay roapolo taona ny tiako Madagasikara ka matoa no raisina le teny hoe sahi mijoro mino tena hoe tarika mihitsy zany a io zany tsy misy resaka mihitsy hoe manoloana zao fiainam-pirenena zao de tokony mba satsika tokony hijoro sika tokony mintsika tsisy an'izany tokony zany fa tonga de hoe sahi mijoro mino zay zany ny tena izy zany hoe tsy misy ny fisalasalana ary amin'ny sisiny ery zay fisalasalana zay fa hoe tonga de mandray andraikitra tonga de vonona tonga de mitsoboka tonga de manatanteraka fa tsy hoe tokony zao na tokony zao ny fisalasalana zany de any amin'ny sisiny any zay le izy miarabanao namana faniry Razafy Manantany io ianao io a dia efa vonimbonina menao avetrany aransera ndoary ya misaotra rina sady miarabanao miaraban'ny teknisianina miarabantsika mpijery mpiaino mpanaraka ity fandarina miara manonja ity mbola mitony rivotra fa rehefa atao amin'ny studio motsika zany de afanay mijiro de afaka mbola miteny hira kely am'le rivotra besy le atsika ao ambadika eo fa tena rehefa mivoaka ao mivangana mihitsy a ohatra zany mangitsy manara fa raha ohatra zany ka somary maivamaivana de mitandrema ihany so zakany rivotra fa mahazana be izy ao ny fiarako diara miozana mihitsiny zany am'le rivotra ao iverany ao de ataovy mafana ny akanjo fa enjakenjana zany ty toetrandro ty zany fa zay moa ataontsika tsetsatsiatra fa na isika ary mbola mivivy kely ihany rina zany ao anatin'izao hoe toetrandro zao mazava tsara ny fanazavany rina teo satria iny moa zany le tarijesaka raha sosialy foana sy le fampahafantarana ny zava-misy tokony fantatry ny olona sy mifandraisana ndraiky trarak'izay tandrify ny mpiarabelona tsirairay avy fa eto aloha zany a de tsy tafaradalana amintsika Rakotoandrina Motarson Alleluia tonton Mota antony ara-pahasalamana zay fa mbola ao anatin'ny fitsabo teny izy de anaovantsika fakahirezana ny tonton Mota zay mbola mitsabo teny am'izao fotoan'izao satria de nisy tsy fahasalamana tampoka zay nahazo azy melohan'iny fety iny zany de mbola eo ampitsabona tena i tonton Mota zany tamin'ny herinandro any teny irina hoe rehefa matoroka amin'ny fo de maheno zava-baovao de na empilom-body indray zany tsika suppositoire volamena ohatrohatran'izay le adevitra zay ny fiantso azy pilom-body manko natao hoe suppositoire zany mahatonga zaka zany eny teny malagasy maheno azy zareo farafaravola ndilamena mahatonga zaka zany miarabanareo any gona fa zao le izy fa mivoaka le vaovao ny amin'ny hoe teratany Sri Lankais dia nanondrana volamena teo amin'ny 835 grammes 530 grammes reo izy reo de nasitrika tany amin'ny fitombenana le izy rina zany maninona tsara zay nasitrika tany amin'ny fitombenana de ohatry ngeza ihany le izy jery ka io manko za zao de ohatra hoe ahoana ny fomba nanaova ingara ina satria nijerevana daholo teo amin'le scanner sy ny sisa ohatra ny tsy hitana izy fa nisy fitaovana hafa mihitsy nampiasaina zany de voatery naka spesialista tamina tontolo pitsaboana sy ny sisa na afahana namatatra an'izay de ohatrohatran'izao zany le izy zany le zava-misy tany amin'ny fitombenana tany manahirana le zava-misy eto Madagasikara zany vao matory kely ho ianao de mifo maraina mbola sy tafafo maraina ianao fa vao mijery réseaux sociaux tonga de efa mibalansa ny vaovao de misy andreto vato sarobidy sy fantatra na safira 20 grammes reto ny zava-misy zany tena arabaina ny teo anivon'ny fahaditsiranana zany sy ireo gendarme noho ny asany zany nahita an'izay volamena nokasaina aondra tena reny zany no hita fa zay efa mandendeha sy mihodina any zany saika isany andro ahitana zavatra foana de hoe fa ohatra mba ahoana loatra amin'ny filinlan'le ritao ho an'le teratany Sri Lankais napiditra an'le entana tany amin'izany fitombenany zany fa de tena manahirana le zava-misy aloha zany horesahantsika ty satria ty volamena ty koa misy deux version ty mikasika an'le volamena zay nambara sy voalaza zany fa nanjavona tao amin'ny braoan'ny ministeran'ny arena kibon'ny tany
de zay fanjavonan'zay afa ny version n'lay ministry ny arenakebony tany afa ny version ny premier ministre zany zay nitory amin'ny alalan'ny DLC na ny direction ny législation quétancé zany eo anivo ny primature zany ny azakazaka be mihitsy moa zany le hoe tonga de mandray andraikitra lizy fa eo mbola metrahantsika adihevitra hoe tsy tokony satria mbola atao anatiny ny fitantanana nandritry ny fito volana be zao ny intérim zany ny intérimaire teo anivon'ny ministère ny arenakebony tany premier ministre mbola manahirana zany eo am'ilay hoe sady juge et parti zany ao anatiny tony raha tony de lay fahamarina n'lay enquête ary de ohatry nametraha-panontaniana lizy hoe fa ngahy efa mivaly ny enquête ny efa lasa aloha ny premier ministre ny teny efa tany amin'ny enitaona lasa io nefa le ministre amin'ny teny passation tato amin'ny 2020 sy ny 2022 nahitana n'zany trangan-javatrany fa mialohan'ny 2020 tompoko nisy fanjakana ny joro 2019 zay ministra voalohany ministry ny angovo zay lasa ministry ndrano am'izao fotoan'izao ary mbola raha mbola mena 73 kilo sy adevitra afa momba na karera be da be ny zavatra mibanaka tamin'izany ministry zany teo amin'io toerin'io nanomboka 2019 fa efa premier ministre ministre 2018 ka lasa ihany ny saitsika hoe fa ino ny ty raharaty de mba hampadio an'lay adevitra amarina an'lay fanadiadiana de tsy misy tokony hidirany eo anivon'ny primature aloha zao raharaha zao fa zay afaka manetsika ny ty raharaha ty zay tsy ahitana fitongolanana tsy ahitana fanerena ahitana fahadiovan'ny adevitra de zay ny tokony hitarika an'lay fanadiadiana ho resantsika zay rehefa aveo fa nazo an'le adevitra volamena pilombody teo moa zany amin'ny endrika suppositoire amin'ny endriny hafahafa de mitoy zako tany lizy fa ho resantsika zay rehefa aveo eny ary ny solombamboaka miaraka amintsika dia député Fetra Ralamzafimbololona capitaine d'équipe ny groupe parlementaire ny antokotiko Madagasikara na président ny vondrona parlementaire député Fetra voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy solombamboaka ny Madagasikara ny adidy amanandraikitra moa dia mbola hiazakazaka hoeny amin'ny CCI vato izy amin'ny fifanatrehan'ny gouvernementa sy ny solombavamboaka satria larana fa fito dimy amin'ny fitopolo sa fa firy zany zao ka hatramin'ny midy miakatra zany any amin'ny raiky amin'ny dimapolo amin'ny zato any hoany zany satria ny omaly zany apahan'ny voalohany omaly voalohany ka hatramin'ny dimy amin'ny fitopolo de nisy ambony kely zany enina eo zany tombony ho an'ny solombavamboaka zany mena anjara fitenenana fa eny mampalahelo le raharaha fa tigny zay tsy fahita amin'ny fahity de asana fahamialona ohatrohatran'le kolokiny le resaka fanana tany teo fa de groupe mandeha tao amin'ny CCI vato zany midika fa généralisé lay de lestage eto Madagasikara de ho resantsika rehefa aveo satria nampanina ary miteny hoe hatramin'ny folo any ny farafananantsika ny ty raharaha ty satria zay no solika zaka n'lay groupe nalefa tao amin'ny CCI vato de ministre moa teny hatramin'ny raiky amby folo fa izy moa tsy tonga hatramin'ny raiky amby folo dikan'izay zany tena généralisé tena le zavatra tsy niainana mihitsy misy am'izao fotoana zao hoe ny fasafasiny ny gouvernement sy ny sisa député dia mandeha amin'ny alalanay groupe zany satria ny délestage tena maneraka Madagasikara ary presque tsy ahitam-baolana raha zao zava-misy zao ary matikapoka mihitsy ny tratra mifantsy rakopantsy lay ministre ny angovo tamin'le fionana tamin'ny gouvernementa andeha amin'ny voalohany maly fa ho avy ny andeha amin'ny faharoa satria rehefa tena nen'olona izy presque ny district manerina Madagasikara dia tena tsisy ny solika maratra ny groupe ary tratran'izay délestage zay zany zava-misy zany fa mbola hoany moa député Fetra rehefa aveo rehefa antsika mahita zay ho resahany satria manana ny ambarany ko ny solombavamboaka fa hiaraka hidinika amintsika izy hitafatafa amintsika miaraba député Fetra. Miaraba Faniry, miaraba ny technicianina rehetra ao ambadika ao ary miaraba koa ny namana rina zay tazako eo ambadimbadika io daholo zany namana rehetra zany miaraba ny mpanaraka tsy mahafoy ny fandarana miara-manonjy ao antsika eto toerana indrindra nareo any ivelany ihany zay manaraka anay amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany ao anatin'izany koa no anolorana ny arahaba tsika malagasy iray manontolo satria tsika malagasy tsy isika malagasy iray ihany fa misy ireo vahiny zay fa mizaka ny zoam-pirenena malagasy na manana raha vahiny aza de arabaina daholo tsika rehetra reny na tratra izany fety-pirenena ambara anaty farangisosina fa fahaleovatena fa dia
ndreventsika manja araka le fitenin'ny tanora na tsy manjara na tsy manjara ny fanatanterahana an'izany fa ny kely teo ampelantanana toy ny masotsokina le izy a dia ny kely nananana no nahiratra ary raha ntsika nahita izany hoe fankalazana endrika ivelany nanaritsaromana ny fahantrana sy ny fahasairana ny vahoaka malagasy izany a ny tanterahany fitondra fanjakana misy a ankehitriny ohatran'izay le izy namana faniry dia raha ny eritreritro dia te hiresaka amin'io a te hiverina keliny amin'izay hoe voandro vitsy ny nankalazantsika zany fetim-pirenena izany namana faniry nefa ny tena koa androany a vao nandalo sy miakatra amin'izao fandarany miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao dia ho aneo hevitra ametram-panontaniana anao fanamariana ary anindrim-paingotra izany hoe fomba ny karakarana sy manodidina an'izany efa nanao ihany namana faniry sy ireo député Rambo fetim-pirenena spectacle sisa fa tsy le tena hoe le ampony fitiavan-tanindrazana sy le firenena sy le vahoaka sy le tena endriky ny fahaleovantena tena tsara fipetraka mihitsy ny adevitra eto ny député fetra am'le hoe fahaleovantena fa fahaleovantena inona sy makaiza sy manahoana marina tokoa misy ty député fetra 12 taona lasa zay aloha dia ezaka ny ametraka ho fanontaniana sy hitondra fanamariana ary misy hotsakotsakotsika sy hoe anehotsika hevitra manoloana an'izany zany fanontaniana ho apetrako zany ary mino fa tsy ny tenako irery no ametraka an'izany fanontaniana zany voalohany indrindra dia ilay ataon'ny zareo hoe tarakevitra na slogan zay ny hitondrako azy satria raha ny resaka teny aloha ny resaka sarisary entina ambabona ny fony ny vahoaka malagasy a dia hainy reto mpitondro reto mihitsy ary ho an'ny farany teo fankalazana ny zany 12 taona ny fahaleovatena tsy fantatra moa i fahaleovatena amin'inona ny raha mahita moa zany fa de fahaleovatena aloha namelan'ireo vahiny mpanjanaka ny frantsay zany a nanomezana ny malagasy saritsariny io ny hoe fitantanana ny raharam-pirenena mba ho ampelantanana ny malagasy rahantsika nita fa tsy tena zay ny zavanisy tamin'ireny taona 90 reny a fa mbola tao ambadika tao daholo ny karazana sary bakoly sy ny rajakom-bazaha izay tena tompon'ny fanapahan-kevitra dia iverenako zay le taran-kevitra na le slogan zay efa fanaony zao fitondrany zao a nanao hoe am-po-pirenena naparitaka amina autocollant eran'ny fiara eran'ireny biro-panjakana sy ny toerana rehetra zay mety nahitana an'izany de tamin'ity taon'ity a tsy am-po-pirenena re fa hoe lay teny zany io aveloko amintsika hoe fitiavako ny tanyrazako no mamelona ny ampo-pirenena dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ny tiany zany fehezanteny sy slogan zany ola ho ambara ary inona no taratra zany eny amin'ny fiainany vahoaka malagasy na nandritra zany fankalazana ny fa 12 taona nahazahoantsika ny fahaleovanteny zany mijanona ho teny fotsiny ve izany sa narahana asa narahana fietsika nanomezina asina na ny folo alin-da na ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny a mba tsy arovana marina ireo raha latsaka ireo aina nafoiny ireo raha aman-dreny na afoiny ainy no ny fitiava-tanindrazany fa inona ny zava-misy ankehitriny zava-misy ankehitriny dia tsy misy an'izany fahaleovanteny izany tsy arak'le ny irairaina sy nambara tamin'ny 7 ianao fanovana fanonganam-panjakana zay nitondra tany amin'ny kizo ny tondra tany amin'ny fiakinan-doha amin'ny lafiny maro satria ny fahaleovantena tsy resaka hoe nybodon'ny frantsay ihany ny tanitsika de napahoriny teto isika sanatria iaro azy akory fa tamin'izany fotoana zany anie nanao ny lalana izy nanao fotodrafitrasa maro na lalam-by io na lalam-pirenena na ny rehetrarehetra na reny tranom-panjakana mijoro am'izao fotoana zao a mbola tamin'ny fotoana ny andro ny fanjanahantany zany inona ny zava-bita sy ny joro tamin'izany eo zany fa ireto mpitondra ankehitriny hatramin'ny 7 reto ny tena metrahako fanontaniana hitodiako amintsika vahoaka malagasy hoe tsy vao maika ve raha ny zavatra hita am'izao fotoana zao napiditra atsika vahoaka malagasy napiditra n'ity firenena ity ao anatina fikinan-doha ao anatina tsy fahavitatena zay tsy fafana manapa-kevitra amin'ny lafiny maro na amin'ny fitantanana na ny ara-bola na ny ara-tsakafo ny amin'ny lafiny rehetrarehetra dia fiakinan-doha amin'ny any ivelany ary ny zavatra misy ankehitriny anie dia ny vahiny zay mbola manodidina n'ireo mpanjanaka ireo ao ry mena sofina ao ry lava orina ao ry kely maso
ireo anie no mifeny toekarentsika marina hoe ilaina ny miantso ny mpandrarà ilaina le reny le resahana miteny frantsay hoe investissement mivantana ataony vahiny reny ilaina koa fampiasam-bola ny malagasy eto atoerana mpanambola sy ny manambola sy ny mpandrarà fa izany rehetra zany misafotofoto ao de mipetraka ny fanontaniana ho iaho teo hoe mahaleo tena amin'inona ary le firenena mahaleo tena ny mpitondra fanjakana tarehan'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ny zavatra hita no mahaleo tena amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana mahaleo tena amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra araka ny teniko teo mifanohatra amin'ny lalam-panorenana mifanohatra amin'ny fenitra fitantanana firenena atao hoe ampiarina manerana an'izao tontolo zao tsy resaka ny any Amerika avaratra tsy resaka na ny Europa na ny any Azia fa nataoko hoe samy afrikanina isika tianysika samy firena afrikanina mba mampita isika marina voateny matetika ny Rwanda voateny Mozambika voateny ny Ethiopia voateny ry firenena maro zay efa lasa ny alohantsika daholo amin'izao fotoana zao zany Sénégal sy Ghana Côte d'Ivoire zany moa de efa any alohantsika lava amin'ny lafiny maro amin'ny lafiny maro fa isika amin'izao fotoana zao miakin-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany miakin-doha amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny akapobeny sy amin'ny akamarony no tompony zany vola miasa zany ary sanatriny zany miraitsy kombakomba ny mpitondra fanjakana fa ela ny ela nipotra ihany na fenina teneny ny honorable Bogos Todsoa député Todsoa teto no mahakasika an'ireny fanontaniana napetraka ny hoe mety ho fiakara ny atsoatsy ny zany viditsolika zany mba anakaikikaiky na atratra ny tena vidiny na ny tena hoe vérité de prix na hoe ny vidiny tena tokony ho izy de hatramin'izao tsika miteny zao efa nandany ny lalàna mifeny teti-bola ny teny anivo ny antemeram-pirenena ireo solombavam-bahoaka maro anisa tamin'ny herinandro lasiny dia hitondrako fanamariana moa zay tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fomba ahoana ny nanatanterahana izany fandaniny izany fa ho avy amin'izay tsika rehefa avy eo dia nanao fanamariana ny monsieur le professeur teto mahakasika ny hoe raha nisy ny fotoana nidinana hatrany amin'ny 20 barila na latsaka ny vidiny zany solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena zany naninona tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka tokony handeha izotra tany amin'izany lalany ny fampiakarana na fanenjehana fanatratrarana izany tena tokony vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zany ny firenena malagasy fa izao toy ny fanaon'izy mianakavy reo ihany tena fenimpeniny zany nandangalangana le vahoaka malagasy no dina nanaovana be marenina fa nefa raha tamin'izany fotoana zany no efa nampiakarana tsikelikely de mbo maivamaivana ny fizakany ny vahoaka malagasy izany fiakarana viditsolika zay tsy azo ialana ary tsy azo ialana mihitsy na amin'ny fotoana ho avy miakatra tsinona ny vidim-piainana fa tsy zay no nataon'le mpitondra fanjakana fa araky ny fanao dia mbola tsy nampiakarana satria nelanelany nandoavanareo trosa miavosa be ananan'ireo mpandrarà aratsolika amin'ny fanjakana de inona ny zava-misy ankehitriny eo no ampifandraisiko amin'ny zavatra ny tinapaka teny anivony antemeram-pirenena tamin'ny fandiniana an'izany lalàna mifeny teti-bola sy mpanitsina izany eo ry zareo satria dia fatorany laingany ny fatoran'ilay kinafinafina tsy misy marina tsy natao hipotra eto hoe mitambatra io fa niraisaka zay sy namana anakare zay teto hoe effet de mémoire mitambatra io ataonao nikajo amin'ny machine calculatrice nao iny amin'ny machine calculer 2 plus 2 mbola tsy ataonao ny égal de avelanao ao iny mipetraka ao ataonao indray ny 3 fois 2 de ataonao indray ny 15 plus 3 manome tsy 19 aloha ny ameny machine 116 plus 3 iny 18 no meny anendry zareo le andry zareo fa tsy 19 araky ny amin'ny machine zay indrindra matsy de iny karazany zatra ny eritreretina kajy natao ina rehefa tsy nitaterahana hatramin'ny farany tsy nitsindrina le hoe mira égal de miantonao iny fa na hoelana ho aingana rehefa tsindrinao iny fotoana iny bokitra anankiray iny ka manindry an'ilay hoe mira ianao na égal mivoaka foana ny marina raha tsy hoe machine efa diso tsy atotry ny ampiasainy reto mpitondra fanjakana misy ankehitriny reto fa izay indrindra ny tiako iverenana amin'iny LFR iny iditra kely somary atsipiriantsika fa ezaka tsy atao teknika le zavatra nasondrotra zany tsy maintsy ho asondrotra hono izany viditsolika zany tefa aninona moa raha malagasy fa de efa miandry donany fotsiny fa izao reo mpitondra fanjakana reo solotena ny ministera ny teti-bola indrindrandrindra
dia raha metra-panontaniana izay hoe efa koatra ny mahatara ny fahatongavany zany atotataratasy eny anivony antemera-pirenena zany mba hahafahany ny solombavam-bahoaka mandinika sy manao sosikevitra mety hanatsarana na ho fanovana tokony hoentina dia ndray andro no nomenanay ndray andro no nomenanay tsara zay fantatry ny vahoaka malagasy nefa io session tanterahana ara-potoana fivoriana ara-potoana tanterahana edy nandritry ny 90 andro ary efa mambolana maro ny teknisianina zay tsara ho fantatry ny vahoaka no efa namola volana eo nefa nikarakarana io fa nefa dia any amin'ny ora farany aty akaiky ny tena fifaranany zany fivoriana ara-potoana zany iny tonga ihany lainandrasana zay efa nanaovana fanamariana nandritra n'ireo fivoriana ara-potoana maro hoe mba ataovy re zay mba tonga ny mandro maromaro aloloha mba hifanakaloza-kevitra mba hifandiniana raikitrary ty asam-bomiera dia nitoromarika moa zany de hoe androany io ary efa nitapahany zany teo anivon'ny bromaritra sy ny fivoriny ny flou na hoe conférence des présidents de asaika ndray andro any no tena nandiniana azy de ndray andro manaraka tonga dia fandaniana kanefa zava-nisy tao anivon'zany asam-bomiera zany de toy izao tonga maro ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara tonga maro ny tao anivon'ny IRD MMM zay nataoko hoe anavahana azy satria manomboka mivoaka zay resaka zay satria raha mahita am'izao fotoana zao fa efa ohatra nefa mitady ohatra nefa mitady hirika na mitady lalana anehoana sy ampisehoana amin'ny vahoaka izany solombavam-bahoaka anivon'ny MMM zany hoe izay de ijoro ary ijoro amin'ny fahamarinana fa tsy anaraka ambokiny fotsiny ny baiko omeniny avy any anivon'ny vondrona IRD dia petraka ny fanontaniana ary nisy ihany koa ny indépendant satria mba misy hevitra zay azo lazaina hoe mba sa mitondra makany amin'ny tena fanatsarana sy no antombontsoam-bahoaka satria mila fahasahina zany fahasahina tena zay mihitsy ohatran'izay ohatran'ny nijoroany Clémence na de IRK de mijoro reny santionany ao anatin'ny IRD le vondrona de miteny masa am'izao fotoana zao zay nefa ny zavatra napalahelo ao anatiny dia manao fanamariana ireo le tena atao hoe IRD akoatran'ireo manao hoe ohatran'ny sanatria manao fietika mpanohatra hono ireo IRD MMM finona moa ny asan'ny solombavam-bahoaka tsy kofe manara-panjahitrane tsy anaraka zay baikon'ny ministry ny fitantanam-bola fotsiny na anaraka mibaikon'ny prime ministre na anaraka mibaikon'ny filoham-pirenena hoe atao fotsiny zay ampandaninan'io de izay de ianareo atao sanatria ho toy ny hoe pion fotsiny fitaovana fotsiny atao anatin'ny zavatra hoe ekena mety misy tsy maintsy misy izany ny atao hoe fitsipoky ny atoko na discipline ny atoko fa tsy any am'izany kosa satria tombontsoam-bahoaka no jerena sy tsinjovina ao anatin'izany de ho avytsika nandeha ho any raha ny fivoriana tao anatin'izany asam-bomiera zany mipetraka ny fanontaniana tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny na teo amin'ny sampandrarany etra io na ny ladoany io ny fadijeranana na ny teo anivony tahirim-bolam-panjakana ny zavatra hita dia alao ty ho fantatry ny vahoaka atao hoe presque tsy nisy ny fanamariana na ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo solombavam-bahoaka hoa akoatran'ny solombavam-bahoaka IRD MMM sy ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara tamin'ny fangatahana fanazavana ny finiavana sy ny fanondriana alala kokoa amin'ny atsipriany izay fanapahan-kevitra sorabolana fanapahan-kevitra ndraisana ka voarafitra tao anatiny zany LFR izany na tetibola volavolan-dalàna mifeny tetibola sy mpanitsiny zany fa de inona no natao tonga ny andro voalohany maro be ny zavatra tena mbola fanontaniana mipetraka sy manjavozavo nisy zone d'ombre nangatahan'ireo namana rehetra fanazavana ary nafinaritra ny rehetra tao anatin'ny fanajana tsara na tao anatin'ny tsy fitovy-kevitra ara inona moa tsy mitovy hevitra eo fa izay sady mianatra tsy manam-pahaizana zay tsy teknisianina makaizy zay fa mba manana zavatra kely varavety kely aya ary zay tsy fahaizana sy tsy ampy fahalalana tsy fahampin'ny fahalalana zay natonga ny fanontaniana maro mipetraka fa eny enelanenenenera inona nitranga eny enelanelany eny tonga ny baiko tonga ny mesazy avy any amin'ny fohy be avy any amin'ny tsy fantatrany avy any amin'ny arena any hoe tsy maintsy atao zay ampandaninana io androany satria efa ny ampitsika ino miresaka efa nihoatra ny ray andro zany nihoatra ny fotoana napetraka zany nefa mbola marobe ny fanontaniana izay tsy mbola nahazahoam-baliny tsy nahazaho mpanazavana ampy nafahana miroso makany dia rehefa tonga izany baiko na afatra
dia tonga ihany ko ny anankiray nanao hoe satria natsapa zareo fa le mametram-panontanian'ireo a ny atenivon'ny fanoherana ny tena maro, ireo mangatam-panazavana reo a ny atenivon'ny fanoherana ny tena maro. De tonga ny message hoe tonga ava daholy anareo makao amin'ny salle BP ao bureau permanent zany a izay toerana fanatanterahana zany a asam-bomery zany. De tonga maro tokoa any de tena tonga tokoa ry mpanara-dreny rano ry kofe manara-panjaitra fa nanao inona nana be isa nana be tare tsy nametraka na fanontaniana iray ara tsy miaino akorina ny fanazavany re teknisianina avy any amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ary ny teti-pivoarana fa dia miresaka milalao telefona miandro zay origadona ny famaranana nyzany fivorian'zany fotsiny a satria toromarika sy baiko entitra no azo hoe tsy maintsy atao zay atongavanareo marolo ao anatin'io na tsy anao nininina ary fanabe isa fotsiny ao anatin'zany asam-bomera ary tsy maintsy ataonareo zay ampandaninina nio lalàna io amin'ny fivorimbe ao amin'ny science plénière anio de anio na amin'ny firy na amin'ny firy de inona tokoa fa tena zay ny zavatra nitranga aka ohatra anankiray fotsiny ny tenako ohatra anankiray nentin'ny solombambaoka tiako Madagasikara tao anatin'izany dia ny fanafoanana le atao hoe visa ho an'ireo touriste izay mandalo eto tsy mihoatra ny 5 andro ny fotoana ipetrahana nandalovany na mira 5 andro. De teo zany anisan'ny nahagaga anay satria rehefa nataonay ny sosikevitra de nitondra ny fanazavany izay manao hoe tingy tokony hitondra vola fanampiny ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ho an'ireo le touriste mandeha touriste de croisière ny fiteny azy fa nezanana fenina moa zay le visa de croisière zay nezanana fenina zay fa nambara fotsiny hoe ireo mpizahatany hijanona 5 andro na latsak'izay mandalo eto Madagasikara. Dia nataony ady hevitra de naroso ny hevitra hoe tsy misy dikany amin'ireo vahiny reo anie izany 5 alina ariary izany fa inona moa ny antony anafoanana izany satria vola tsy hiditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana ray zany satria zay zany ny voasoratra ry zareo tao anatin'le volavolan-dalàna inona no nitranga natao nitsangatanana lany rehetrarehetra mpikambana ao anivon'ny vaomiera ny fitantanam-bola izany hoe aleo averina amin'ny laoniny io fa ho ampandoavana vola ihany ireo mpizahatany reo rehefa 5 andro na latsak'izay ihany fotoana andalovany na hijanonana eto tonga tany amin'ny fivorimbe laniny izy mianakavy 7 mariako aloha fa izay tiako Madagasikara de fa nanao fanambarana mialoha am'zany fivoriny zany hoe tsy andany ary tsy ampandany ary tenenina aminareo voaka fa tsy nampandany ary tsy nany ray anjara akory tam'zany fivorimbe zany fa naleonay nandeha de najatena mba tsy tompona andraikitra manoloana izany de inona no nataon'ny romaranisa ry kofe manara-panjaitra hoy ato eo 7 zato isan-jato no nandany izany fa ny akamarony tsy nisy nandray anjara nefa tao anatin'izany asam-bomera izany zany le fomba hitantanana ny tiraraha-pireneny ity zany ve le mamme asina le androm-panjakana atao hoe antemera-pirenena aiza ny tena toerantsika solom-bavambaoka ao anatin'izany eny fa nany filohany vaomiera ny fitantanam-bola ao anivony zany antemera-pirenena izany aza dia nanao fanambarana sy filazana tamin'ny ainao manjery raha vavy zay tsy hotononiko mahakasika ny resaka hoe tena tsy alao ve zay zany ny fahazahoako ny fanamariana nataony tsy aloha tonga de tanterahan'ny mpitondra daholo fotsiny ny mpanatanteraka na fampandaninana io na ny fanolorana azy voatrany tsy misy ilana azy tsony le antemera-pirenena raha zao sary zao ary ao anatin'izany ihany koa no mbola hitenenako aminareo fa raha ny tonga mivory anie raha ataony moyenne fa tsy ampy 30 anie ao anatin'ny 150 nandritry n'izay 10 andro latsaka kely ny vorina izay fa rehefa tonga de tonga message hoe tonga ny fotoana ampandanina izany lalàna mifeny teti-bola izany LFR de tonga 7 zareo nanao rally mihitsy manao zay fomba rehetra na ralina nandeha avion na nandeha hélicoptère mba hanabe isa fotsiny anangatanana nefa tsapy sao fa sosikevitra tsara ho an'ny kitapom-bola mpanjakana no nentin'ny solom-bavambahoaka tiako Madagasikara tao anatin' zany hoe fangatahana fitakiana fanovana sy fanitsiana ny amin'ny ampahany izany hoe sosikevitra na volavolan-dalàna narosiny mpitondra fanjakana izany de tsy lany mola izy nefa tsara ho fantatry ny voaka fa raha ny resaka recette fiscale interne na mahakasika ny resaka ny anivon'ny etra anatiny zany io zany hoe DGI no resahana de ny ena
370 milliards ariary ny vola oarina amin'ny LFI na ny lalàna zay nitapahana lanina tamin'ny volana desambra le lasitra zany le tany fotony de eo mihitsy ianao mametram-panontaniana hoentinaiza le firenena sa rehefa narosona reo na diso na marina de tsy maintsy lanina izay igny mba mitsinjo le vahoaka koa matoa na nitondra fanovana mety anatsarana izay ho aho iaho teo e fa tsy mety azony reto olona reto mihitsy de retsika olo kofe manara-panjaitra ho iaho teo a de zay le zava-nisy tao zay zany amin'ny akapobeny ataoko hoe amin'ny ambangovangony ny zavatra mitranga nandritra izay fampandaniana na fandanindry zareo a maro anisa zay nanao didijado ny maro anisa no fomba nandanina izany a ary voabaiko ny mpanatanteraka 100 isan-jato satria araky nyteniko teo a mafisiko tsy nandray anjara ny akamarono izy ireo a tamin'izany asam-bomery zany tsy nametraka fanontaniana tsy nanao nininona fa milalao telefôna de miresaka de tonga ny anina dia mifidy a de nanangatanana de nody zay ry vahoaka malagasy zay ny zava-misy a tao amin'ny antemeram-pirenena tamin'iny herinandro lasa iny santionana ndray zay namana faniry dia sao de rehefa aveo moa fanamarina kely mihitsy ny député fetra sady afany député fetra kely akaina satria ohatran'izao manko le zava-misy zany zao e samina enitsika rehetra am'le fasafasa satria hoamo député fetra rehefa aveo zany le fasafasa ny gouvernement sy ny député zany maro député zany a reo solom-bavambahoaka zay ny tena manana anazy zany mahafitana azy tsara zany de zao no tenenin'izy ireo lay maro anisa zany le mpaneho hevitra zany le RD de misaotra andriamato ministra ny fanazavana zay nentinao teo zany fa de afa-po anay za fa de mangataka anay ianao vy terrain manara-penitra de ho an'ny ministre ny ana zany de le CSB de rovinona nytokanana ny BOA ny aminay fa ohatran'izao fa efa tokony azy io de jerevy ndray andriamato ministra fa de misaotra anao a de mangataka misaotra sy mangataka ny betsaka tamin'ireo solom-bavambahoaka maro anisa IRD zay zany manamarika fa tsy mamaky an'le LFR ary zareo ary tsy miadevitra ary tsy ampy ny adevitra le RFR député fetra satria raha ampy ny adevitra le LFR zay nambara fa 90 andro ny fotoam-pivoriana ary misy fetrandro 30 andro atongavany ao anivon'ny antenimera-pirenena de misy 570 andro anaovana amin'ny fampidiniana am'izay marina fa misy présentation entin'ilay ministre kabary tsy valiana fa any anatin'ny asambomera de tokony efa hita daholo isaky ny départementat ministérial amin'le teti-bolana sipantsiny ny amin'ny hoe ity ny teti-bola ho an'nivon'ny ministèren'ny jeunesse loisir jeunesse sport ohatra aiza ho aiza ao anatin'izao reto fangatahana isaky ny district sy ny karazany reto de ohatran'izay ny anivo ministère ny fahasalamana mpampianatra firy ny recrutena de tokony fatapatatra ao anatin'izay hoe manahoana ny adevitra tokony resahana ao anatin'izay am'le teknisiana eo anivon'ny ministère ny vola ohatra zavatra marobe ny tokony ho resahana ao anatin'izany rehetrarehetrany akoatrin'ilay perspective macroéconomique hoe tratra sa tsy tratra le inflation le nietrehetina 6,4% le taux de croissance le recette zay mahazatra antsika hoe miditra ao anatin'ny volam-panjakana zany rehetrarehetra zany mila dinihana ao anatin'le izy fa tamin'ny omaly ary inoko fa mbola itoy androany le izy de ao izy menakavy misaotra araky le resantsika iny aloha zany de makasitraka fa nataonao le izy ohatrany hoe le solomavambahoaka andray no manampitamby an'le ministre nefa le solomavambahoaka no manara-masony le asan'le gouvernement donc le solomavambahoaka zany araky ny teny député Todsoiny no afaka manaitra an'le ministre hoe tsy mahavita ininonareo jerevy le jiro jerevy le carburant tsy araky ny tokony satria mpanara-maso ny asa gouvernement fa tsy mpanasoaso na mpangataka le député fa misy député IRD vitsivitsy any député fetra zany teny an'le hoe mikasika ny lalana mahalambo iza mamaso de mamandalatra filonareo ny teny filofa atomboka le izy ohatroatra zao aiza le izy mbola sy mandeha fa efa de tena miandro ny vahoaka ohatroatran'izany ange le tokony ataon'ny solomavambahoaka e de le miteny le député na de nandokandoko ary izy fa atao anatin'ny zavatra andresany de hoe lany ny solika ao anatin'ny commune na Ranomiry district Niosy tsy mandeha ny jiro ohatroatran'izany nge le asa e mila manaitra e mila miteny e am'le mpanatanteraka satria mpanara-maso
ary manana ndraiky député de Madagasikara élu ary mandat électif zany fa tsy oetra n'le hoe olom-boatendry ka 3 andro ohatry ministre Brice de azony tsopindina de ny abrogena tam'ilay décret de nomination ohatrohatran'izany le asa zany fa tsika moa rehefa maheno zany de tena hafahafa député Laurent-tsika zao de niteny mihitsiny ministre ny commerce ino ty monopolisation ny filière vanille ataonao ty manaitra ohatran'izany ny ataon'le solo-mavam-boaka ary njorony ny antokotiko Madagasikara zany député Rodin de niteny mihitsiny zao nydrozy angary vomamo miteny ny député ohatran'izany ny fomba fiteny fa tsy hoe mandritry n'lay famezam-pitenenina 10 minitra 3 minitra izy taloha fa efa nazo 10 minitra izy am'izao fotoana zao de misaotra 2 minitra mangataka 2 minitra sy 3 de manao inona moa fanaovam-beloma 3 seconde zay ve ny andraisam-pitenenana tena tsy gaga zany tsika rohatran'izao le fiainan'le firenena satria tsy mahay mamaky sady tsy mamaky ny tsy fantan'ilay adevitra ao anatin'le loi de finance rectificative député fetra fa mino moa fanakambara be ary efa nanomboka zay ny député tiako Madagasikara ary de mbola hiteny izy ireo ary reo député tonga saina ihany koa zany sy tsy manara-panjaitra de mbola andondra tabatra hoe misy zavatra tsy mety tsara dalàna fa nitondra an'le taritra 3 pejy ny eo anivon'ny mpanatanteraka fa misy district araky ny nambaran'izy ireo tsy renaingy ny district momba anay fa ahoany zay ahoany manapotsy sy ireo district maro samihafa ohatrohatran'izany mpanaramaso ny asan'ny gouvernement manao proposition na loi manao interpellation ino ny tena hafantarana an'le solombavam-bahoaka iny hoe samy joro ve le député fa tsy député isotra sy angatadava nefa le mangatadava efa tokony figuré anatin'ny loi de finance initiale na rectificative ny zavatra tokony atao raha tsy ao le izy manaitra nampanatenina fa amepiaka solaire aiza le izy lasa ihany ty fotoana 3 taona sy tapany tsisy zavatra mandeha arak'izay loaniny ohatran'izany le asa fa mino sika député fetra fa nareo moa mbola namafy izany maromaro kokoa fa mbola andeha any anatin'izay fasafasa zay fa ataoko passage anatin'le adevitra zany anatin'ity fandarantsika ity alohan'ny idirantsika aloha hevitra raha ohatra misy anapiny député fetra azy mahakasika niny eleferiny ihany de faranako aveo niny fivoriana teny Tsimbazaza iny ny zavatra hita tao ihany koa dia ohatra moa teny efa tsy arotro ty any teny zavatra anankiray fa mbola misy ifandraisany am'izay ihany dia ny tsy firarahina na ny tsy fahaizana ve na ny tsy fahalalana na tsy azon'ireo olon'ireo an-tsaina mihitsy hoe rehefa andeha hanapa-kevitra nandray fanapa-kevitra iakina ny fandrarana sy ny fiainan'ny firenena indrindra ho an'ireo orinasa reo de ilaina aloha mifampiresaka am'ireo olona voakasika reo vondrona voakasika reo vondrony mpandrarana ny gem ny sim ny fivimpamasiny sisa sy ny sisa firehoana dinganiny ary efa nitondratsika sy faniry sy ny namana hafa teto resaka zay sy fanamariana sy fanakianana ny manao an'izay hoe nakasika an'le instabilité fiscale izay efa niresahanay tao koa tao anivony zany asam-bomery zany le izy zany leita na leto na ny anarany le aba na le etra de hovany isakan'izay matsiaro tsy mba hoe any amin'ny tany mandroso reny petraka 5 taona 1 taona 4 taona farafahakeliny fa ny atsika isaky matsiaro mandeha ny LFI na loi de finance initiale izay lanina amin'iny volana décembre iny am'le taona eo aloha dia misy moa ny LFR fanovana de ohatran'izao fotoana iainantsika volana jona izao dia mba hoe fandiniana fanitsina fotsiny ohatrina ny volaniditra ny ovy ty ny zavatra tsy napozina teny ampovoany de avadibadikeo le izy de hoe eny ary fa tiany lara-pahamena raha izay fa ny atsika malagasy ny eo amin'ny resaka etra io araky ny teniko teo le ataon'ny teny frantsay hoe instabilité fiscale tena enjany reto olony reto ohatra zao nisy raisiko ohatra nresahana tao zay ny resaka etra alaina am'ireo mpandrarà manao asa-panjakana de ny hoe impôt amin'ny marché public tsy zay ny anarany teo fa taxe sur les marchés publics zay aloha zany de fa novany zay ao anatiny ihany koa ny resaka volamena 5,10 isanjato raha 5,10 isanjato teo ny aba alaina amin'ny fanoranana volamena dia natao nampidinina hoenina isanjato asa zany famporisihana ve zany raha izay iny koa de fa mampametra-panontaniana hoe famporisihana ny fanoranana volamena mba nanatsika any ve tsy fantatra aloha fa ohatra ny hafahafa zay fa ny tena mahagaga mampametra-panontaniana de hoe mbola tsy nisy ane teo hoe
alalana afahana manondrana volamena dia raha 5 isanjato teo aloha le aba nalain'izay ka tsy nisy akory teo de efa naverina aloha natao enina isanjato ndray zany aby zany zany nge de tena faran'izay mampome ray sady miaina le vola miditra ao raha nisy teo aloha fa le izy tsy nisy akory de efa nahiana sady ndray zay le teneniko hoe instabilité fiscale raha tsisy ohatry ny eto aiza moa no avy ny mpandraraha aiza moa ny tsy ho fanina ireo mpiasa eo anivon'ny sampandrarahany etra amin'ny fampiarana n'izany etra zany toraka zany ihany ko raha ny zavatra nytapahanay tamin'ny alatsinainy zany efa fotoana taoriana tamin'ny afakomaly zany io nytapahana tao de nisy fankatoavana natao hoe ratification efatra nolanina tao zareo moa no nandany fa ny tena tsy nandany zao ny antony mipetraka ny fanontaniana tao anivon'ny asam-bomiera ny vomiera ny fitantanam-bola hoe efa nolanina tamin'ny herinandro ny lalàna amin'ny feny teti-bola sy mpanitsina fa tamin'ny alatsinainy teo hoy aho teo de mbola nisy nandaly teo anivon'ny solombavam-bahoaka 7 izahay ny tao averiko indray mandeha 7 izahay ny tao fa ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara tsy tao de ny safidiny tsy anagatanana sy tsy aneho hevitra satria zao no mampome tao anatin'izay le findramam-bola ekena fa tsy ampy ny etapelatanana fa nefa ohatra no boka trosa mihitsy le taranakitsika raha zao ny zavatra mitoy izay aloha anankiray novanay fanamariana nefa tsy hitanao akory ny tena lalan'le izy sy ny zavatra netiny reny findramam-bola marobe reny bref ozy ny teny fanzay raha izay fa io findramam-bola io de efa voasoratra tao anatin'lay lalàna amin'ny feny teti-bola efa nolaniny izy mianakavy 7 tamin'ny herinandro lasa fa nefa ny fankatoavana azy izany findramam-bola zany tamin'ny alatsinainy teo vao nytapahana de zao mifanontaniana mipetraka ihany ko ary raha tsy lany moa io ary raha tsy nakatoaviny moa io zay nge le nanaovan'ny député Rambo tamin'izay fotoan'izay sady anisan'ny miaraka tao izahay mirahalahy hoe fa hono ty zavatra sarety mandeha alohan'ny omby ty zavatra efa lany tany eny io zay vao angatahana fankatoavana ato tena tsisy ohatreto toraka zany mitovy am'izay ihany ko ny resaka mety ho fisondrotany vidin'ny solika dia ny gazoil io sy ny super carburant na ny lasanty hoy itsika io de mbola tsy fantatra hatreto hoe mety ho lasa avoroa eny latsaka kely ve na avoroa eny mahery kely ve izany mety ho fisondrotany zany de nefa ny TVA izay ny farany sy ny elanelany mirotsaka makany amin'ny fanjakana zay moa zany le fomba fangalana ny TVA io TVA io tataovan'ny fanjakana de anesorana ny TVA zay nalohanao tamin'ny zavatra ny vidinao de ny elanelan'izay TVA zay arotsaka ao any amin'ny fanjakana misy sorabola ao amin'ny io volavolan-dalàna io lanindra zareo tamin'ny herinandro iny tsy fantatra akory mety ohatrinina satria akoatr'izay na ena 20% miainga tany amin'ny 20% lasa 15% ny na 5 isanjato izany TVA ho alaina amin'ny gazoil sy ny super carburant zany misy fiatraikany zany ao anatin'le teti-bola ao anatin'le vola rehetra mety hiditra mety fiatraikany zany amin'ny fahamam-bola satria mety tsy ho ampy le ampelantanana tsy fantapantatra mihitsy akory mety ohatrinina nefa dia natsofoka tao anaty volavolan-dalàna izany nitsatohana fotsiny le izy nefa fantany tsara fantatro fitoram-panjakana fa efa manana ny heviny arovana izy amin'ny fampiresahana sy amin'ny fampirarana am'ireo kompania tsolika misy eto Madagasikara ireo dia ny tiako atongavana de hoe zany ny kitoto zany ny tsatopiso zany ny fomba nitondrana izay le volavolan-dalàna tena anivony antim-pirenena zay niterena ho lanina ao anatin'ny ray andro sy hodinihana ao anatin'ny ray andro tao anatin'ny vaomiera zay ry vahoaka malagasy ny zavatra mety tsy tena ho azonareo izy fa tsy maninona satria somary misy lafin'ny teknika ho iaho teo fa ohatratra zany le fomba fiasa sy ny baiko mahazo ny anivony antim-pirenena indrindra ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona IRD esoro koa ny IRD MMM zay tena niezaka mihitsy mijoro tombontsoam-bahoaka niaraka tamin'tiako Madagasikara floan'ny vomiera ary izy marina ny floan'ny zany vomiera ny fitantanam-boly zany satria de ny taksena indray zay lasa oatra mpamadika hony aiza raha misy mpamadika am'ireny ry IRD nareo de tena jamba n'le fahakalana fotsiny sy le hoe efa tsy ampy anareo ve le efa manara-dreny rano ianareo tsy ampy anareo ve le kofehy manara-panjaitra ianareo solombavam-bahoaka ohatry mandray vola fotsiny faly mandray andamin'ity sy faly misaotra araky ny teny namana faniry teo rehefa tonga n'zany hoe fasafasy atao amin'ny gouvernement zany misaotra monsieur le ministre misaotra ndray matofilo misaotra am'zao sosao
nefa tsy hitanao akory re zava-bita teo ohatra n'izay ny elefehry namana faniry fa te hivadika resaka hafa indray rehefa aveo mahakasika ny tiako tenenina hoe zavatra hafa loha hevitra hafa nefa alohan'izay asa manan-javatra tiana ho resahana na o amafisina mahakasika an'izay resantsika amin'ny raha lato izay alohan'ny epitatsika amina loha hevitra hafa amafisina fotsiny angambany de ny hoe ny fampahafantarana ho an'ny vahoaka mpanaraka antsika zany ny amin'ny hoe ny fotoana ohatran'izao zany ao anatin'ny fivorian'ny solombavam-bahoaka zany tena ahitana ny tena hoe asan'ny solombavam-bahoaka de ity zany zavatra tena somarina palahelo kely zany de hoe vitsy am'ireo distrika manerina Madagasikara no nahita ny solombavam-bahoakany amin'ny fanio-kevina satria ilain'ny vahoaka reny député fetra ny olana de tsotra ny tsy fisin'ny solika sy ny fahampitehany groupy dia délestage dia tsy mahita le fanio-kevitra zany fa am'ireny le vahoaka zany no miandry an'le solombavam-bahoakany inona no resany le solombavam-bahoaka izy tsy angataka tsony ataovy ny lalanay fa en principe zany efa tokony ao anatin'ny sorabola hatrany satria asan'ny gouvernemanta izy tsy andro tsony hoe omeo CSB zany fa en principe zany tokony ho fantatry lay ministre ny hoe ny tombony olona betsaka ny vahoaka atsy efa mendrika tokony CSBZ satria asa andavanandro nylay mpikambana anatin'lay gouvernement zay fa ny ataon'le solombavam-bahoaka de hiteny amin'ny hoe mbola tsy vitanao ny asa nataonao aiza le famampanenana ataon'le filohan'ny repoblika fa tokony mahazo zavatra ohatran'izao zay ohatry ny le lalana manolo fa tsy ny any ange aiza zao le lalana nosy be anala aiza le 10 andro any ambovombe andro le hoe ahazo groupe vaovao le nitenenina le ministre hoe rehefa tsy andraindraikitra le ministre de ho avy izy de hanao parc solaire nefa izy tany ambovombe andro efa nampanantena fa ame parc solaire tamin'ny 2018 ohatra zany ilaina n'le solombavam-bahoaka zany mampatsiahy manitsy manamafy fa tsy angatadava le fangatahndava de tokony ho hita ao anatin'lay lasitra sy lay nasimpantsiny zany mba tiana ho resahany zay député fetra satria le izy manko de hoe tofantsyn'lay manara-drendrano le maro anisa de indraindray zany tsy fatantsony zavatra tokony ataony mampalahelo ihany inge indraindray le imaziny le solombavam-bahoaka lasa tsy afaka miperaka tsony am'le personnalité politique sy le hoe olona hitondra ny solombavam-bahoaka ny hevi-bahoaka fa lasa solombavana antoko mba iaro an'lay raha nantoko sy lay iaro ny olon'ny antoko manana problème anatin'le gouvernemanta de tsisy afaka akory manao mirapele amin'le gouvernemanta hoe ahoana io afiaram-bolamena io ahoana io resaka bon misy miresaka ihany lavany fa kanefa le lavany fa hita fa potika mihitsy le filière fa de zao sarotsaromaneo fotsiny le raharaha de manginy eo ny rehetra zany ao anatin'lezika nefa zava-dehibe mahakasika an'le fiainan'le vahoaka any amin'ny misy azy nefa zany resahantsika zany ataontsika iny famaranana anatin'izay adevizay député fetra fa nazanona tsy zany maraparantsika dia ianao moa mbola maika anentsika ao anatin'izay adevitra ny fampiresahantsika zay fa te hiresaka kely fotsiny député fetra mafy be ny resaka délestage am'izao fotoana izao hoe manakambary député fetra satria ny eny amboribory tany fahadimy any ko tahaka ny fokotany rehetrarehetra zany de miaina anatin'izay fahamaizinany zay mihitsiny mitovy amin'ny Madagasikara zay hoe le hoe généraliser le délestage eto Madagasikara no malray moa zany de hoe be loatra andray ny rivotra mampalahelo le raharaha zany zava-mi alohan'ny idirantsika mifanetanina ny 20 taona ny tokotiko Madagasikara satria raha ny vaovao fantatra de apafantatra ny programme anasa ny fankalazana ny 20 taona ny tokotiko Madagasikara ny eo anivon'ny komity mpanomana izany député fetra sotra namana fanirina mpatsiahan'izay ary ho amafisiko izay resaka délestage zay eo tokoa ny raha miakatra eto ny tenanay tsy hitondra akory ihany ny fitaraina ny evenanivo ny boribory tany fahadimy zay toerana navoafidy anay ho solombavam-bahoaka fa ity zavatra ity de mahakasika ny Madagasikara iray manontolo avy any avaratra ka hatrany atsimo any andrefana ka hatrany atsinanana fa na izany naty zany ary de ity misy vaovao tsara mpahafantarana antsika ihany mbola ao anatin'ny délestage io ny tranga tsy mampome intsony moa fa mampome ny fitenin'ny tanora fa tifarana n'izay miteraka fahasorenana sy fahakiviana ary tena aromotana eo am'ireo mpanjifa ny jirama de inona ny zavanisy teny amin'ny 67 hectara omaly tao anivony brao any jirama de tratra ny délestage
raha ohatra toko minitra vitsy ny fotoana takina ahafahanao mandoa miregle ny facturanao a de ora noho ny resahana satria inona ny zava-nisy teny amin'ny jirama 67 hectara tapaka ny jiro a ary niarany délestage ny jirama 67 hectara adiny firotra minitra adiny ray mahery ny filarana satria voaterina tao soratanana ny reçu na mitapakila manaprofo fa nandovola ianao jirama io resantsika io a eto Antananarivo renivohitra Madagasikara no nisy zany tranga izany omaly teny amin'ny 67 hectara ka dia zao nitodika amin'reto tompona raikitry ny jirama sy ministry ny angovo aoka zay rea aleo tsy miteny rehefa tsy nanao nininna ka tsy navita nininna rehefa tsy natateraka lay filoham-pirenena nampanantena n'lay 400 mégawatt hoe fitambarany nataon're mpitondra ny fandimby teo aloha de anao an'izay hoana izy tsy nanao izy a na oatra faingo ray mégawatt aza de ianareo no arosiny eo aloha eo de izao ny tenyny tale général ny jirama mpisolotoerana nanao hoe raha nanomboka ndray nafanafany io délestage io talohany iny fankalazana ny fety-pirenena iny de hoy le raha namana raha misy aza ny délestage hoy izy a de tokony tsy ohatran'ny adiny roa ary tsy tokony iotrany indray mandeha isan'andro miteny aminao andre matotale généraly miteny aminao andre mato ministre miteny aminao andre mato prime ministre fa ianareo ny lehibe andreo miteny aminao andre mato filoha-pirenena fa reneny boribory tany fahadimy de indroa tapaka raha kely indrindra ny jiro isan'andro ary any koa nge le filoha no mipetraky ny azy tsy tapaka za sura fa tsy tapaka ny azy ary raha tapaka ary ny azy misy groupe ao aminy ao sura am'zany zavatra ambarako zany a de zao no mahazo anay eny amin'ny boribory tany fahadimy tapaka lizy a eo amin'ny am'dimy na amin'ny enina maraina eo zany lizy de tsy mandeha lizy a ao anatin'ny fotoana iomananao sy ivoanao ka isargenao telefôna zany sy ijerevanao télé hoe inona ny vaovao raha tsy nahatratra ianao maly sy ny rehetrarehetra anaovanao rano mafana fa mangatsika ny andro karakarana ny sakafo sy ny sisa ao anatin'iny mihitsy ny tapaka ny jiro eo amin'ny adiny 3 eo zany ny ariva de torak'izay ihany koa miverina indray iny a iny anelany amin'ny 5 tsy mahita vaovao no fa ny akamaron'ny vaovao a de anelany amin'ny 7 sy amin'ny 7 sasany sy amin'ny 8 fa tsy mandeha le jiro anelany amin'ny 5 sy amin'ny 8 ora latsaka eo indroa zay a ary contraire mifanohatra amin'ny tenina andre matotale généraly zay asena mbola miroso eo anoloana foana miaro an'le mpitondra fanjakana sy miaro ny sezany manao hoe tsy tokony ho tapaka indroa tsy tokony tapaka mihoatra ny adiny roa ny mifanohatra amin'izay fa avoroeny mahery amin'ny zavatra nambarany namana faniry mpiaino ajaina ny zava-misy a eny aminay ary tsy mihino fa tsy eny aminay irery ny sasa moa tany ambodratrimy tany amin'ny député mamy a de nisy toana herinandro ny tapaka ny tany moa mety nisy alatra kabla fa fanampiny zany ny délestage zany ny zava-misy eto ary mafisy ny ty fanontaniany ty andre matofoloa aiza moa le lay nambara fa mpisopatra mpanao sabotage a izay nanolorana vola valosoa 50 millions d'ariary izay raha tsy diso ana manafaniry mbola tsy hita foana ve hatramin'izao hoe fa izay ihany iny satria tsy nisy zany sabotage zany fa ianareo no azo raisina hoe na akolaka na mivatana no sabotage satria nasenareo ny zaka ny tserany ainy a ilay milina tao andekaleka tsy nisy afaty zay ny tao io iainantsika io ary ho avy araky ny teny tendreo izy namana faniry rivotra hony ray zay fa ny tenin'ireo olon'ireo satria efa ao anatin'ny mahitany itsika de manomboka horitra ny tahirin-drano mandrapa tonga any amin'ny volana novambra any samy laza aminareo a fa ny fialana ho ataon'ireo olon'ireo rehefa aveo akoatra ny resaka solika aloha zay mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona hoe jirama mividy solika eny amin'ny station essence eny amin'ny mpananjara solika ohatry ny taxi ohatry zay vola de atao direct zay magrave ty tena mampimely izy fa mampime manosolo mampalahelo dia ay tena mampime ainao fanifa miala ho anala kely de hoe nanala mahitsy ohatrinna course 75 000 francs mandrotraka lasantsy eo amin'ny tsy 3 arivo e ataotsika eo amin'ny 9 arivo eo de atao direct nefa mampidoza le direct de sy risika irehatra ny fiara de zay nge ny tena mampime ao anatiny natalefa doly teny
tranondainga reto olony reto hoe gravy ranganareo ary tsy voafehanareo le fitatana tena tsy hainareo le izy dia arosonareo any teknisianna aprisianareo hitady excuse lava de hoavo any any amin'ny volana oktobra tsy manozina fa iamafy io de le stage io asa mety hoadiny rainga masitsika azo izy izao ndray ny zavatra olazain'ireo izao ndray ny fialana sirika sy fialana pa excuse ho amareo tsy ampindray ny rano hoentina mamatsy an'ireny tohadrano mamatsy any turbine mamatsy an'zaozao fa akoatran'le rivotra andresahany teo satria mariny mandrivotra be moa tatoato inona nidira ny rivotra am'zany rivotra 4 taona nandeha 4 kilometra isan'orana efa nisy teto nandritra fa zay le fialana faniliana any amin'ny hafa ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza mitantana ataonareo aiza le 400 mégawatt avirika andriamato filoa aiza le 400 mégawatt eo ohatrany tsisy efa mandova fotsiny ianao fototra fitrasana taony le mpitondra ny fandimy teo fa variana tary amin'ny zavatra tombola zany vola vaiza tsaroko zay namana faniry sy mpiaina zany teti-bolana inona moa nangalana an'zany hoe tranomorana tolotra ny tsy sanatria malahelo ny tranona tolotra fa zara ry izy nahazo an'iny fa le fomba fanao mihitsy ny tena tsikeraina hatramin'ny oviana moa zany zany filoam-pirenena zany no misarika tombola amin'andro fety-pirenena de araka ny teny namana faniry hoe ny tradition ny fomba fanao dia ny tolakandro ny après-midi no misy ny fetiny karakaraina na eo mamasina ihany io na any Betongolo anaovana andreny fetiny zandary tamin'ny andro taloha tam'izay mbola kely fetiny civile sy fetiny civile fa ny maramila sy ny anina no mikarakara azy hoe manao fampisehoana fa ny tompony fikarakarana ny miaramila na mety atao hoe maninona tsy ny ministry ny fiarovana mety voakasika koa fa le filoam-pirenena mihitsy tsy maintsy misehoseho hita ery anoloana ery manao fisariana tombola tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona zany mandeha manome telefona misy an'zany moto zany nga mantao tsy haiko na nisy solosaina koa fa tsy fantaritsony fa tsy maty hijery akory kamo ianao na hijery azy hoe fininona ary ty fa nareo fa tena ohatran'ny PMU sa spectacle le izy ny tena marimarina tsy manina le spectacle manitsy fa mba tsy iny maraina iny kosa na hitapakandro na tsy ny filoam-pirenena vantana deuxième plan le défilé le matso any miaramila député fetra nefa iny tena endriky le tena hoe fakalazana le fetiny fahaleovan-tena satria fetiny foloany tamalagasy any koa zany fetiny foloany de lasa deuxième plan le izy lasa mahita aiady tampoko zany ianao de aiady tsy fantana ohatrany kely maso reny nohatra nitarika teny ka zany rehetrarehetra zany zavatra hafahafa nataony zao fitondram-panjakana sy mpitondra misy ankehitriny taren'Andriamatofilo Andry Rajoelina nanova zavatra ekena fa marina nge misy amin'ny apahany mety mba manaraka ny toetrandro sy ny vaninandro moderna mety ekeny zany amin'ny apahany fa any atsika aloha de hafa kely noho ny tena fanaony zao tontolo zao sy fanaony ny atao hoe firenena mba mitovitovy amintsika ka dia lasa ohatrany hoe propagande melony fotoana manao zay anindraindrana manao zay anasongadinana zany filoam-pirenena manao zay anasongadinana tena foana zany filoam-pirenena zany manitsakitsaka ny tena fitsipika sy ny fombafomba rehetra tokony hoarahana manoloana n'zany hoe manahoana ny fikarakarana matso manahoana ny fikarakarana ny fety ny tolakandro ny après-midi tokony ho ianao mihitsy ve ny tena mitarika an'zany tokony ianao ve tokony ianao tombola sy isarika tombola ve ianao fa aizany miaramila sy ny ministry ny fiarovana ho iateo aiza ianareo tompona andraikitra zay tokony mba hoe androlotsaina azy ianareo maramila be galonareo hoe zao nge ny fanao teto amin'ity fireneny ity zao nge mba fanao any am'le firene-kafe fa zaraky ny teniko tokony atsahatra zay fomba fanao zay fa resaka fanasongadinana sy fanindraindrana le filoam-pirenena zava-misy nefa le vahoaka tena hoe mitrongo voaomana ho avy moa rehefa anyrinany fa efa namaky an'izay tonokalo ny rado zay makasika ny fahaleovan-tena namana rina oviana moa irina iny fa latsinainy ho avy am'izay rehefa aveo misy tonokalo ny rado mitondra lohateny raha mpitso ihany koa hoe za koa mba hovakina arakaraky le filinina fa za moa zany tsy de tena avanana loatra am'izay zavatra eka de hifonako melosato fa mety hoe tsy fahatomombanany mety tsy fahatanterahany zany famakiko azy zany fa de ezaka rehefa aveo rehefa maranako fotoana aorinany fanetanana zay ho atao koa makasika tsiatra kely fotsiny manko satria arakaraky ny anovan'le olona le tsy fahombiazan'le olona mihitsiny zany variana ihany omaly député fetra raha satria zany ezaky nanaraka zany de am'le fasafasa fa tena mbola misy olo mavoaka misaotra an'Andriamato ministra am'le resaka angovo io miterany ny ezaka ataonao odry fa inona ary ty ezaka atao ty zany satriamanarina n'le sombany nefa natao teo derany ezaka ataonao Andriamato ministra le ezaka nefa inona ezaka an'le fampiteny jiramany de le stage tsy hitanao mihitsy le ezaka le fizarana an'le lapidera aloha zany sy le selfie efa niena kely ny ataon'le ministra
Efa any am'le côté Jirama miara mivory foana ny zavatra ataony zany fa eny e le mato ministra misy fomba fiteny le namana Van Thomas zay hoe ambony battu moral le vomba battu moral sa ambony battu moral miarika an'izao zava-misy zao fa ianao moa melohana ministra anao de tsy ny hoe ianao mihitsy ny tena manam-baolana am'ty Jirama ty fa rehefa tena azo le andraikitra tena tsy afaka mihitsy de ozy hoe meko ny tena mahereza anao ambony battu moral le fa mbola lavitra ny lalanao am'ty raha ty fa de mbola ho avy eo moa solom-bavamboaka sasandray hitondra fanamariana samihafa de aheny zavatra samihafa indray tsika ao anatin'izay taritra zay fa misy anamariana député fetra mialohany idirina am'le fankalazana ny faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara. Nisy mahakasika ny délestage ty ihany no saiko resako teo fa lasa diniko izy satria efa mieritreritra n'le fanetanana zay io resaka délestage io araky ny teniko teo tsy nisy ny méga watt io fa tsy méga fanaovana connexion akory nety ny fitondrana io na kely varavety aza fa ny kely efa teo ampelatanantsika izay tetikasa ny taterahandreo filoha rehetra ny fandimby io ny potehany sy ny sombany tamin'ny farany taona lasa teo sy ny voalohany taona 2024 de miezaka izy manarina an'izay raha izay ny volany ny arahantsika nahita tamin'ny LFR fanampiana 120 milliards d'ariary indray ny subvention ny fanampiana omena ny Jirama ary ahatratra 500 milliards ariary zany fanampiana zany mampatsiahy fotsiny vola be atao inona daholo zany zavatra rehetra zany de ny fahatelo efa nilaza ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka eno itsary tiry mpanaraka ny miara-manonja sy vahoaka malagasy io ny olantsika amin'ny Jirama fa inona ny fanamariana sy taoriny ny kajy nataony mpiara-miombonantoka ny mpamatsy vola dia hoe raha ny fanampiana nomena ny Jirama ny vola narotsaka tao amin'ny Jirama avy any amin'ny fanjakana nanomboka hatramina teo an'Andriamatofiloha Andry Rajoelina tamin'ny 7 de navitanana nangana Jirama anaky 3 eno nareo tsara zay na vita nananganana Jirama 3 ny fanampiana arabola sy ny vola natao fafikatrana nalefa tao anatin'io Jirama io inona nefa mbola izao ihany ny friariany mbola zao ihany resaka ataon'izy menakavy efa nisy vola tena ohatranana tsy mba natsipy teny ambaravarakely fa raha natsipy teny moa tsy mba nisy nitsipina de afaka mividianan zavatra fa volan'le vonona tany anaty afo volana lefa tany amin'ny tsy tokony andefasana azy dia tsy nijery lavitra ireo olona ireo mihoatra ny lohan'orony dia izao ny mahazo atsika mianakavy zay le tsetsatetsa tsy arotro teo namana faniva makasika fa io de tsy hivava io fa mbola hitombo io mandra-patonga ny farany taona izany olo atsika amin'ny Jirama zany tsy manambaliny tsy manana valy no avaly atsika ireo tompona ndraiky mpanjakana isatsokajin'ireo manomboka any amin'ny DG mandalo any amin'ny ministre angovo mandalo any amin'ny prime ministre mandalo any amin'ny tonga hatrany amin'ny filoham-pirenena tsy manana valy teny ireo fa fialana bala fandriana ndraikitra any amin'ny resaka rano resaka rivotra resaka gazoal resaka ho ahiliny any fa hitovy foana hiverimberiny eo foana ny fialana bala ho ataon'ireo de efa miomana any amin'izay tsika vahoaka malagasy zay ny makasika ny LFR nakasika ny Jirama atongotsika amin'ny fotoana zay araky ny teny namana faniry teo hitondrana fanetanana satria ao anatin'ny fanombohana kely sisa andro vitsy de ho tonga amin'izany fotoana ankalazana amin'ny fomba manetriketsika ary mandritry ny herintaona mihitsy no ankalazantsika an'izany ampafataratsika amin'ny vahoaka ny hoe feno 20 taona ny atoko tiako Madagasikara dia maro araky ny efa enina tamin'ny hainao manjery fa misy manomboka amin'ny alakamisy na raha ampitso zany dia misokatra raha ampitso maraina misokatra eo amin'ny magrobeoririka ny fampiratiana ireo iresaka ampafantatra atsika ho an'izay tsy malala ary ihany koa ampatsiahy ho an'ny efa mahafantatra ny hoe zao ny tantaran'izany atokotiko Madagasikara zany ka fampiratiana dia io alakamisy io hitatsika eo amin'ny écran io alakamisy fa 30 ny volana Jona mitoy zany ny zoma voalohan'ny volana Jolay fampiratiana sary sy ny tantarany atoko teo eo amin'ny kanja magro ao anatin'izany sary zany ny sary tamin'ny nananganana azy nandritra n'ireny fampelezan-kevitra ireny nandritra ireny hetsika maro ny sary nandritra ny nafiloam-pirenena ny président Ravalomanana talohany ny fanonganam-panjakana nataony reto manampahaizany reto de ao anatin'izany ihany koa misy an'ireo article na fitaovana nampiasaina nandritry ny hoe
fampielezan-kevitra mety nisy tao mety portacle, mety nisy tao lambahoany, mety nisy tao t-shirt, mety nisy tao kaskety, karazana fitaovana etra zay nampiasaina nandritra izany roapolo taona nijoroany tiako Madagasikara zany ary eo anatinareo de ahitanareo taratra ihany koa zany mbola hoe fankafizany vahoaka satria tsara ny mampafantatra fa reo ankizy reo izaza teraka taty aoriana ny taona 2000 dia tsy mahafantatra loatra izany atao hoe atoko tiako Madagasikara sy tsy ny aina izany fitondrana ny tarihana Andriamatofoloha Marc Ravalomanana zany raha teo amin'ny fitantanana ny firenena izy ka tsara ho hita zany ry rakizy tsara ho hita zany ry tanora isika zoky olona na itsika zay mbola tsy tena mahalala nahita hoe inona ny asa vitany zany filoham-pirenena tsy sanatria nindraindra azy na nasoaso azy fa ny zavatra misy de hoe ny zava-misy mihitsy no tena hitsarantsika ny tena zava-bita hoe inona ny tena nitranga tao anatin'izay 20 taona zay enitsika mahita an'izany enitsika tsy malalaka tsy fidianana na inona toko misy anao na aviaiza fiavianao na inona ho antoko politika misy anao natao any rehetrarehetra zany fampiratiana misokatra eny zany ary ny tena fanokafana de efa hitantsika teo amin'ny écran teo fa amin'ny asa botsy maraina dia fanokafana eo ambany fiahin'ny filoha mpanorona izany antoko tiako Madagasikara zany asa botsy fa 2 ny volana jolay manomboka amin'ny 6 vora maraina anasana antsika rehetra tsy akanavaka ho iaho teo fa mitena rehefa tsy manavaka zany atoko tiako Madagasikara zany tsy araky ny hevitra sy ny fanaratsiana ny voizana nandritra n'izay taona maro zay mba efa nangingina mory zareo tatoato mba tsy teny resaka an'izay intsony satria fantatray zany fantatray ny zavatra mitranga ao anatin'izany ekena mety nisy ny lesoko ho iaho fa olombelona isika rehetra fa ny resaka fanavahana tsy marina zany asakasaka zay manavaka na manaratsy milaza zavatra tsy marina fa izay malalany zany Filoha Ravalomanana mivady zany mahafantatra ny eritreriny ny fanindrina tsara ao anatiny zany izy mivady sy ny fianakaviana Ravalomanana anasoa ny mpiray-tanorazana izany namana faniry dia izay nitonana fanetanana manasa atsika rehetra ho tonga maro ny am'izany satria de enitsika mifankahita eny ny avy any amin'ny faritra ary dia efa maro nefa ny ainga ho an'ny androany misy solotena andefa solotena maro satria mbola ho avy ihany koa ny anjarany any amin'ny faritra satria ankalazaina tiana ny manambara izany etona hoe ankalaza izany any amin'ireny vohatra ny distrika ankalaza izany ny any amin'ireny vohatra ny faritra ankalaza izany ny any amin'ny reny voaparitany de ho avy mo fotoana fa misy ny fifandaminana atao mba tsy fanitsaka zany mba afahany solotena va ty amin'ny foibe sy ny Filoha Ravalomanana manome voninahitra arak'izay tratrany izany fikarakarana sy fankalazana izany 20 taona ny tsy avelan-daly fotsiny fankalazana ny 20 taona ny atoko tiako Madagasikara izay naorony zany araky ny teniko mba anapiny ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ohatraohatran'izay le fanentanana netiko mahakasika ny 20 taona zava-dehibe zay na fatria ho any zay hoe ny apitso zay mbola maizina tanteraka mihitsy am'izao fotoana zao tena maizina izay mitaky amintsika fandraisana andraikitra ekena mandrindra nampindramina fahefana ireo mpitondra mpanatanteraka toraka zany ihany koa izay olom-bofidy zay anaramaso ny asany mpanatanteraka tonga ty aminay anareo mitondra fitarainana anjaranay no mitondra an'izany makany amin'ny mpanatanteraka avany amin'ny rafitra any fotiny mandrapa tonga any amin'ny rafitra faratampony hoe misy ny zavatra tsy mety ao nefa fitantanana ahoana ny hevitrareo ahoana ny fomba fijerenareo mpanatanteraka de mamaly izy de eo tsika mahita afapotsika na tsy afapo dia mitoy hatrany arakarake mandrapatonga ny azahoantsika valy teny mahafapo avan'ireo mpitantana reo ka izay le tsy fisiny lay mbola mangirana ho an'ny apitso zay no mahatonga atsika mihitsy mijoro ho an'ny tombotsombahoaka hoe mba roviana re fa tena mangiry firy ane zany fahantrany zany mafy ane zao tenina fahoriana manjony voaka malagasy zao tsy arak'ilay tenina ambara tsy arak'ilay fampanantenana natao fa de mbo setrin'izay nefa de sakatsakana ihany ho an'ny mpanohatra satria matahotra gâteau matahotra fankalazana fetin'ny Filoha Marc Ravalomanana tany Toliara matahotra lazaina fanonga-panjakana tena soavinandrina ny tany Atsirabe koa toraka zany fa inona rety aleo re mba ho an'ny rehetra ny lalàna aleo mitovy satria mampatsiaza ny tenin'ny ny syndicat ny administrateur civil hoe aoka alalaka ny fanehoan-kevitra ny famorim-bahoaka rehefa mahafeny fepetra mbola tsy niteny hidina an-dalambe zay fa mbola any amina toerana privé ka aoka tsy ho sakatsakanana zany hetsika zany efa nisakatsakana nareo sy nampitahoronareo ireo tompona toerana dehibe ohatra ny Carlton izay nirina eo anatanterahana n'zany fampiratiny izany sy ny fanokafana izany mbola sahiteny ve nareo fa tsy nisy izany tsy zary ary ve mahazo vola
fa izany ny fomba nyreto olonreto tononiko mihitsy ny toeran-dehibe fandraisana lanonana sy fandraisana fety famorim-bahoaka ireny a zay ny fivelomany sy antom-pisiny de raharan'ireo mpitondra ireo a no nitahotra n'lay mpanohatra nitahotra ny filora valomanana tsy andray a izany hetsika atao ny mpanohatra izany finareo ve marary zay moa fomba fiteniko eto fihinana loatra tia mampatahotra anareo aminay eo ampelantananareo fa efa lazainareo fa eo ampelantananareo ny vola efa eo ampelantananareo manam-pahaizana miara-miasa aminareo efa inona ny sakana tsy tonanareo le firenena makany fampandrosoana sy irosonareo mitetika asa fa aty zay sakatsakana-nareo a araky ny teny namana ireny zay hoe manohatra amin'ny mpanohatra no ataonareo de tonga hatramin'ny fanao mamoehatra hoe ny orinasany tsy avelanareo mandray anay a tompony reny a toerana filanonana sy fandraisana vahiny ireny tena lozy ty a tsisy ohatry ty raha namana faniry ohatr'zay le resaka manodidina ny fankalazana de mananteny ho iaho hoe tsy hoelingelenareo a fanifanindrinay de tonga avy eny ry mpitandro filaminana manampy anay raha ny tia mazany ho iatay ho hatrany am-boalohany ry vahoaka malagasy a mbola tsy nisy adiady zany a na tsy nisy totondro raha nisy tsy fantatro tsy mbola nisy zany avoay ny pirofo raha nisy zany ka maninony zay no atondray a na am'izao fotoana itenenantsika zao a no anatanteraka satria olona discipliné olona manaja rafitra dia ho tombontsoa ny rehetrarehetra ho atombotsoa n'le olona zay maniry a indrindrandrindra ifanotrona aminay a any am'izany fankalazana ny faharoapolo taona zany namana faniry ohatr'zay izy député fetsika sady nomezantsika lalana azy atsika moa no resaky hoe mbola miatrika lay fiona ny solomamboaka sy ny gouvernement efa manomboka izy ao a de efa manomboka ny fisaoranao efa manomboka mihainy fisaorantsika toy indray fisaorana ohatrany avy tsy tasy manomboka azy ao zao de efa manomboka fisaorana indray izy ao zao a fazatra arakaraky ny délestage nazona point tsara indray eo anivon'ny départementan'ny angovo zany ny zava-misy ho aty adago fa ohatrohatran'izao a fa niokevitry député Todsoa zao zany sady hanaovam-belomantsika ny député fetra sady hanaovantsika tsodrano azy eo zany dia ao arina ny tononkalo ny député fetra de tsy tononkalo fa tononkalo ny rado tononkalo ny rado a ialako tsiny amin'ny taranaky zany grand zany tenelehibe zay sôrandremanantena sy ny pourtant fahadimy zany tena zay indrindra kopakopatanana ho an'ny taranaky indrindra de alefatsika rehefa avy eo a ny tena hoe hevitra solombavam-boaka miatrika na gouvernemanta miteny ny zava-marary sy mahasoa ny vahoaka malagasy amin'ny alala ny teny député Todsoa ao arinany ty famakina ny tononkalo ny Georges-Andriamanantena na radio ity zay a hoetiny député fetra amintsika zany amafisiko ny teniko tany am-boalohany misaotra namana faniry amafisiko ny teniko tany am-boalohany hoe ialako tsy ny melosady raha mety tsy araky le filinina tokony amakina azy a fa de araky zay tena hitako mba miainga aty anatiko aty a satria efa niteny tamiko i namana faniry te hoe efa namaky a izay tonokalony rado mitondra ny lohateny hoe faleovateny zay a namana faniry tamin'ny fandaharana tamin'ny tierinandro ty raha tsy diso a dia ny lohateny ty tononkalo ty moa zany de hoe rampitso hoe anahoana ny rampitso aleoko tsy asina commentaire ety satria mahalaza zavatra takina amintsika njatra andrasatsika na mpitondra io a na ny aditsika vahoaka zany tononkalo nosoratany Georges-Andriamananteny zany a tamin'ny taona raha tsy diso a 5 700 sy arivo efa nahita izy satria efa zay ray aman-dreny tena manana ny maizy azy reharehany Madagasikara mihitsy zany a ka de eny ary fa rositsika lasa zao ary rampitso isy masoandro vao mibalika eny an-danitra isy rivotra mitsoka sy amerovero hanitra isy kalokalo mamy ho ataony reny ho any zanany isy vohitra miaina ao anaty fiadanany isy samboninkazo mileny denoka jerena isy tanimbarisoa miloko volombolamena eny rampitso raha tianao isy fo mifankaty izay ho feno fahasambarana isy koa ny fatokiana isy olo hidim-baravarana isy ampangoromanitra ilao fanavarangamena isy fitovian-jo lavitra fitiavantena isy angady lavalela anelatrelatra eny an-tsaha ary hirany kilonga anasata isy fitoneny fo isy fahafahamiteny
azo atao ankalalahana hisirana akoako ao anaty fahafahana. Eny, izany no ampitso. Fa anio dia mila sandry hamadiana ny bainga, tsy maintsy misy heritsaina izay mamaka tsy mitsoka. Vao teraka ny ampitso, mialatsina fa nisy intonation diskely, vao teraka ny ampitso. Fa marana natao iny. Tsy maintsy misy fiezahana ary tolona tsy miato. Tsy maintsy misy herim-po hanakipaka ny vato. Tsy maintsy misy fijoroana hampandresy irony marina. Tsy maintsy misy fanampiana ireo voaosy tsy tafarina. Tsy maintsy misy taolam-baky. Tsy maintsy misy alipotsy. Tsy maintsy misy fikirizana ary saina tsimbavizana vao teraka ny ampitso. Rado tamin'ny taona 5,790 no nanoratany zany ray aman-dreny manana amin'ny mahizy azy zany, zany tolokalo zany, ka dia anatin'izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandra-piresaka ho antsika rehetra namana mpakafy tsy mahafoya izao fandaharana miara-manonja izao, dia araka ny teny namana faniry moa hoe mbola sainy itsika anaraka tsy maninona any amin'ny aina manjery mpanjakana izay ihany vahoaka fa mandeha mivantana any amin'ny TVM televisionna malagasy sy ny RNM, izany fifanatrehana na fasafasa sy ny fanontaniana ho apetrakay amin'ny mambra ny gouvernemanta izany. Ka dia namana faniry efa voninao ay eny ary fa de zay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafandray tompoko lahy sy tompoko vavy. Makasitraka tompoko tamin'ny tsy fahafoizanareo ny fanarahana zao fandarana miara-manonja zao amin'ny manaraka indray. Voalohany dia any amin'ny minisitry ny angovo. Fanamarihana voalohany Andriamatoa minisitra. Tena fotoan-dehibe androany anarahany vahoaka atsika. Kanefa dia mampalahelo fa beta be ny fokotany sy ny faritra tapaka sady ny jiro ary tsy manaraka anay amin'izao fotoan'izao dia mahonena. Faharoa manaraka izany dia hiakatra ny vidin-tsolika Andriamatoa minisitry ny angovo. Rehefa miakatra izany dia miakatra ihany koa ny vidim-piainana sy ny frais maro isan-karazany. Inona ny fepetra raisinareo eo anatrehan'izany? Manaraka izany ihany koa nidina ny barila ny pétrole roa taona sesy zay, dia naninona tsy nidina niaraka tamin'izay ny vidin-tsolika. Fa rehefa miakatra le izy dia maika rinareo ampiakatra an'izany. Mila fanazavana tompoko. Fa ny tena manaraka ao anatin'ny RFR dia nahazo 120 milliards d'ariary indray ny jirama hitantanana azy. Tao anatin'ny RFI nefany dia nahazo 380 milliards d'ariary ny jirama. Nefa aiza vao maika pira ny délestage dia atao inona zany vola fanampiny eo. Mila fanazavana tompoko. Manaraka izany ihany ho anao ihany minisitry ny angovo, ny vidin'ny jirama zao dia tena vao maika midangana, mikakaika ny vahoaka malagasy. Ary amin'izao fotoan'izao koa eny Ambohimanarina zao dia milahatra rano eny amin'ny paopy ny olona alina ka hatramin'ny maraina. Inona ny fepetra raisinareo ho an'ireo vahoaka ireo? Manaraka ministry ny agriculture ary ao anatin'izay koa ny ministry ny fanajariana ny tany manao fangatahana ny tatsaha any aminay fa tokony atao ny fanatsarana ny vavarano eny aminay eny laniera sy imamby iny amin'ny fivoahan'ny rano. Manaraka izay ihany koa dia tokony atao sy atsaraina ny fanarin-drano miaraka amin'ny sifon eny amin'ilay makibe tsy mitatatra fa io mamelona ny vahoaka ny Ambohimanarina sy ny vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina. Farany dia tokony diovina ihany koa ny canal GR manomboka eny Tanjombato ka hatreny aminay eny Laniera fa tena mijaly ireo tatsaha maro anisa. Ho anao indray Andriamatoa ministry ny finaminam-bahoaka, tena any amin'ny eny Ambohimanarina dia feno ny vakitrano maraina atoandro
arivo na tsa na tanàna ana taxi be voendaka daholo ny olona aiza tompoko le poste avancé anankiroa ny fampiresahana teto fa miandry ny vahoaka eo ihany ko ahoana ny fanatiadiana momba ny kidnaping atrambo mbola tsy hita ihany hoe ahoana na ahoana miandry vaovao amin'izany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao fotoana izao manaraka izany ho amin'nisy ny industrie sy ny varotra tena mikakaiky mihitsy zao ny vahoaka amin'ny vidanga ny vidin'entana eny atsena inona ny fepetra raisinao satria tena ty ministeranao ty tena isan'ny mampikakaiky ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria tsy hita mihitsy zay fepetra raisinao fa ty ministeranao ty sady minisitry ny ministeran'ny olana fa tsy ministeran'ny vaolana manaraka izany ahoana koa ny fanadiadiana momba ny sakafo zay sakafo simba dia nivadika pozina zay lany daty inona ny fepetra raisinao andray matoa ministra manaraka ao raha matoa ministra ny fanabeazam-pirenena aiza ihany raha matoa ministra ny vacation sy ny subvention efa telo taona sy efataona aminainaina ny mpandraraha sy ny mpampianatra ao nivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary manahoana reo zanaky ny malagasy tompoko tamin'ny CPE sy ny BPC mbola nakana vola ihany anaovana fanadinana mbola tsisy nanao zany tao anatin'ny 2 amin'ny 80 taona manaraka izany ihany ko manahoana tao nivon'ny fanabeazam-pirenena ny faux contrat zay maro dia maro ny kolokolo ahoana ny fanadiadiana toa tsy nisy ny gadra fa nisy ve tompoko nisy kombakomba tao anatin'izany farany veresindrove ny contractuel efa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa ahoana tsy mahazo intégration ry zareo eny ary satiana nyreny tamin'ny fanontaniana napetraky ny solombavam-bahoaka Totsoa Andriamampandry izay voavita tamin'ny alalany tiko Madagasikara moa zany izany solombavam-bahoaka izany ary dia sationany tamin'ny fametraha-panontaniana napetraka tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta nisy ministera maromaro moa zany no ny antefaniny fanontaniana ministra maromaro moa zany no ny antefaniny fanontaniany solombavam-bahoaka Totsoa Andriamampandry zany zay zany resaka hoe boriboritany faheniny zany moa dia tsisy vinamy satria izy tena nalany azy tamin'ny alalany teko Madagasikara dia mifanontaniana indray zany apetraky ny mpitazana apetraky ny olom-pirenena dia ny hoe manahoana ny mivalin'ireny fanontaniana be dia be ireny satria mantso zao arakaraky ny abetsahan'ny fanontaniana no manapirofo zany fa maro ny olana eto amin'ny firenena raha vitsy ny fanontaniana dia vitsy zany ny olana fa raha maro ny fanontaniana dia maro ny olana rehefa jerena nefa lizy to olana daholo zany no iainana amin'izao fotoana zao dia nambaran'ny solombavam-bahoaka teo moa hoe ahoana moa zany ministeran'ny olana ve sa ministeran'ny vaolana no tadiavina manoloana ny olana le olana nefa dia mitombo hatrany raha ny fahitantsika azy teo zao resaka fampianarana resaka tsy fandripahalemana resaka sakafo be dia be zany no olana izay iainan'ilay malagasy ary solombavam-bahoaka reny miteny reny ary zay mahasolombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka miteny mitatitra ny marary ny vahoaka fa tsy hoe solombavam-bahoaka atao anangatanana fotsiny zany no tsikera zany no tena anisan'ny tsikera nahazo ny tany amin'ny repoblika faharoa ho atsika izay nahatadidy hoe mba elana amin'izany hoe solombavam-bahoaka mpanangatanana zany dia tokony mba hiova mihitsy ny fomba fiasa zany eo anivon'izany androm-panjakana mpanao lalàna izany tokony mba hiova dia izany no nahatonga ny anisany nahatonga nyreny fihetseham-bahoaka tamin'ny taona 1970 reny sao dia adinitsika zany no anisany nahatonga nyreny satria tamin'izany zany dia hoe tena arema daholo ny ao amin'ny temeram-pirenena dia zay hoe volavolan-dalàna alefa mandeo zany dia sira falany io dia hoe lasa fiteny eny amin'ny fiarahamonina hoe solombavam-bahoaka mpanangatanana
tsy de tsisy adihevitra hoe ahoana, tsy misy hoe fanamariana hoe ahoana, fa de lasa hoe manangatanana fotsiny. Zany no nitranga tamin'ny 1 nahatonga ny reny hetsi-bahoaka reny satria tsy mety amin'ny firenena ny toejavatra tahaka an'izany. Efa hatramin'izany no efa nitoloman'ny olona ny nitoloman'ny vahoaka malagasy ny hoe mba hafa mihitsy ny fisehoan'ny fiedikevitra eny anivon'ny temeram-pirenena. Nazava-be ny fanazavana izay anoetin'ny solombavambahoaka fetra teo zany, mazava be. Zareo moa zany ao de fatany tsara ny fiainanao, fa dia zavatra misy de misy hoe lalàna momba ny teti-bola misy tsy mamaky akory, misy tsy tena voafakafaka akory de tonga de lasa manangatana le fotoana raha teo moa zany kely de kely no ahafahana mandinika azokinona moa nodika an'izany. Lizany zany ohatrany hoe endrika ivelany fotsiny hoe vany amin'ny fahefana mpanatanteraka any le izy de makao dia makao amin'ny fahefana mpanao lalàna hoe zay moa zany mahazatra de ohatr'izay. Fa raha izy ane zany raha hoe tena hitsina ny resaka de tokony hoe tonga de hoe fa vity ty zany de fa tonga de ataovy zay mahavita an'io de zay fa endrika ivelany fotsiny le hoe malefa mankany amin'ny fahefana mpanao lalàna izany. Dia zany foana ve no iainantsika ao anatin'ilay izy, zany foana no iainantsika ve, nefa ilay faniriana zany, ilay faniriany ny rehetrarehetra de mba hoe iroso any amin'ny tsaratsara kokoa, na amin'ny fomba fitantanana io na amin'ny fomba fiasa io, de tokony mahatsapa ny rehetra hoe mba metsara izany, aiza zany zao ve metsara eo, inona zany zao niova, na eo amin'ny fomba fandiniana lalàna, na eo amin'ny fomba fiasa, na eo amin'ny famahana olana, inona zao mba niova, inona miova metsara sa miova meratsy. Zay moa zany tsetsatsiaritra ny momba an'iny. Fa ny zahatra tiako mariana namana faniry zany maraparanako ny anjarako zany dia resaka tena hoe maizy azy ny malagasy mihitsy. Io man tsy tenenina foana zany hoe any mampahantra de ny resaka toe-karena, any mampahantra de zao, fa ny mampahantra ihany koa ny tsy hahafahantsika mandroso any amin'ny tsaratsara kokoa, izay tokony izay manana andraikitra sy ny mpitondra no manome modely de ninona ny fanajana ny mahamalagasy, ny fanajana ny asina mahamalagasy. Nisy ray mandray zay mantsy nitafaresaka tamiko de hoe mba resao eo io, fa ohatrany tsy de misy mpiresaka loatra, fa rehefa diniana tokoa le izy ny mampandroso ny firenena any velany dia karakarainy tsara aloha ny azy, karakarainy tsara maizy azy, ajainy tsara ny mampiavaka azy amin'ny raha oharina amin'ny any firenen-kafa, de anisan'ny mampandroso ohatra hoe ny karana, ohatra hoe ny japonais, ohatra hoe ny sinoa. Ianao raha makany Chine ianao, ianao raha makany Japon ianao, tena ajainy toy ny anak'Andriamasy mihitsy ny mampiavaka azy, ny asina izay maha-japonais azy na maha-sinoa azy. Fa ny antsika eto zany rehefa diniana amin'izao fotoan'izao ny zava-misy dia tena hoe mepotika ary mety tsy fantatry ny taranaka intsony ny mahamalagasy, ny mahamalagasy. Ary ny sasany raha menatra mihitsy hiteny hoe zay malagasy, zao ny mampiavaka anay sisa, zay le hoe asina mahamalagasy zay, de efa manomboka potika inona ny mahatonga an'izany. Ny mahatonga an'izany de zao le taranaka tsy karakaraina amin'izay resaka zay, fa variana amina zavatra hafa, sa ve hoe sahirana amin'ny fiatrehana amin'ny fiainana, sahirana amin'ny fitadiavam-bola, sahirana amin'ny fampianarana ny ankizy sy ny sisa. Kanefa izay fahasahirana an'izay, ny anisan'ny antony mahatonga an'izay de tsy mifiraharahiana ny maizy azy ny tena izany. Zao ne le izy misy dikany daholo ny zavatra rehetra izay napetraky ny teo aloha, na anarana io, na ny fipetraky na zavatra io, na ny fanapaha-kevitra maro samihafa io nataon'ny tany aloha, misy dikany daholo reny. Fa tsy hoe tonga avaty vao tonga zany avany de hoe zao mantsy ny eno rehetra eny namana faniry hoe zay zao neto, zay zao mitondra dia manao zany zay tonga ao an-tsainao. Ohatra hoe tonga de hovaiko ny anaran'ity kiantsy ity,
de kianjany mamasina ny tiantsika ho tenenina amin'io tapitako hoe satria hoe tonga hatrany amin'ny ampaifadalana tamin'ny kanina le natao tany Ejipta de aloha za mba ho marihan zay tonga de ho vainty asiana colisery na trovery tsy fantatra hoe ahoana fa tonga de any dia misy ihany koa ny atao hoe zavatra azo atao sy ny zavatra tsy azo atao tany amin'ny ao anatin'ny fahendrena malagasy zany fanajana ny asina mahamalagasy fa rehefa tonga ny amin'izao fotoana zao de hitanao hoe miova hoe tsirarahina de eo amin'izay mivoaka le fitenenana hoe ka mahatonga atsika anie mahantra velona ohatran'izao misy manotafady eo lasa mivoaka ny fitenenana ohatran'izay raha ty amin'ny resaka finoana moa izy de ao ny lasa ny fiteny hoe misy manao ny asan'ny satana ao mahatonga an'io manjaka loatra ny asan'ny demony manjaka loatra an'izao raha ato amin'ny malagasy indray de hoe misy manotafady eo ity vato ty tokony teto ny toerany ty de nisy nanisaka anakato de tsy mety zany sy ny sisa dia izay zavatra zay zany zao dia hita mazava hoe miteraka tsy fandrosoana eo amin'ny firenena manakay jeroany ny karany tsika mantsy matetika hoe mamemetsiny ny karana foana raha ho an'ny eto Antananarivo zany maika ery tsika metsiny ny karana na hoe ny sinoa fa jereo tsara ry zareo tena manao zava-dehibe mihitsy ny maizy azy tsika tsy jerelo hoe nationalité hoe mitondra nationalité malagasy mitondra nationalité frantsay zopirena tsy any jerentsika fa eo amin'le hoe maizy azy sy ny mampiavaka azy tena hoe ajainy tsara ny andro zareo ny sinoa zao ohatran'izany ny karana moa zany indo-pakistanais moa zany mahazatra atsika manaja tsara zay efa niditra tany amina tokantrano na karana tena ajainy tsara ny endry zareo io tsisy resaka hoe manompo sampy isy ohatr'izany tsy any ny tianao resahana fa le hoe manaja ny maizy azy ny asiny mampiavaka azy zany amin'ny hafa zay le tena zava-dehibe de jereo zao ny tsika ohatra fotsiny hoe resaka le hoe taom-baovao malagasy io raha jerenao zany ny calendrier rehefa tena jerena ny akamaroany ny calendrier ao hoe ny andro tsy fiasana fetim-bazaha mibetsaka ao fetim-bazaha no betsaka ao fa raha hoe fetiny malagasy zany zao de hoe ohatra hoe ny 26 juin zao ny hoe niverena ny fahaleovantena de mariatsika 9 marsa tsy fety tsy fety ny 9 marsa fa fahatserovana ny tolom-panafahana samy hafa mihitsy zany fa ny 26 juin fety hafaliana iny fa 29 marsa tsy fety fa fahatserovana iny mila misaona ary rehefa 29 mars fa ny akoatran'izay zany dia inona ny ao fety kristiana de resaka hoe zo ohatra hoe premier mai fety mpiasa sy ny sisa fa hoe inona ny tena fety mampiavaka ny tena mahamalagasy tsy hitanao ao zany tsy hitanao ao fa ny sinoa zao manana ny taom-baovao an'izy fa ny malagasy zany raha miresaka hoe taom-baovao malagasy efa miresaka lavabe zany de misy adihevitra tsy adihevitra eroa ka raha isa zavatra fotsiny raha ny foto-kevitra inona moa no maharatsy en'izany satria zany mampiavaka atsika ka le datika zao iza moa no afaka tena milaza ary efa miteny manam-pahaizana hoe iza moa no efa afaka tena hoe manamarina hoe 5 Desambra no naterahany Jesosy Kristy fa hoe io aloha zany ny daty mipetraka eo de io no anamariana azy le foto-kevitra ny tena zava-dehibe hoe nahatongavan'i Jesosy Kristy tety an-tany hamonjy ny zanak'olombelona zay mpanota zay no zava-dehibe le foto-kevitra ny zava-dehibe fa resaka daty ihany io zay ifanarahany eo de izay ifanarahany eo 25 Desambra Krismasy de zay zany fa le foto-kevitra ny zava-dehibe aty amin'ny malagasy atsika raha ohatra hoe taom-baovao malagasy zany le foto-kevitra no zava-dehibe satria ny malagasy dia manana ny fomba fijeriny sy ny fomba fiainana zany ao anatin'izay raha resaka hoe calendrier zay fandiniana n'io resaka io manana mampiavaka azy ny malagasy ohatr'izany koa ny arabo ohatra zany
de inona zao ny olana amin'izany fa eo de mifandritariteo de hoe zao misy tsy fanarahana sy ny sisa ny tena marina amin'le izy a na misy fanarahana io na tsy misy fanarahana io a misy mpitondra eto raha mpitondra fanjakana tonga de miteny alao ary fajerevana io a dia zany koa aloha tsy hoe ataotao foana fa jerevana io de asa alefa hoe alefa makeny amin'ny temeram-pirenena de tonga de hoe tapahana de hoe zao tsy hita zay maharatsy en'izany resaka daty resaka fanarahana fotsiny io hoe datany zao zany amin'ity taona ity de zao ny taom-baovao malagasy ohatra tsy hita inona ny olana amin'izany mba hoe manamarika mampiavaka atsika fa ny atsika faux problème foana ny resahana faux problème any amin'ny resaka tsy de tena hoe makaiza loatra resaka daty hoe andro zao sa andro zao inona fa io any zay fanarana io fa le izy aloha zany misy fandinihana ihany koa dia atao lay izy manamarika ny malagasy zany ka ny tiano tenenina de zao ny ankehitriny zany a ohatrany hoe zay tongatonga ao an-tsainao de atao zay taitaitra eo de atao fa tsy dinihana tsara ilay le zavatra zany ary le izy hoe matoa zany nataony ny tany aloha dia misy dikan'izay raha ohatra ianao ka anao fikitihana raha ohatra ianao ka anao eritreretinao hoe fanatsarana dia mba misy tokony hoe fanajana lay zavatra fa raha ohatra hoe ataonao zay araky ny eritreritra ao fotsiny lay izy dia izao ny tsara hotadidiana tsara rehefa tsy voahevitra ny zavatra atao zany indrindrandrindra hoe firenena no entina dia miteraka alahelo anaty ho an'ny hafa miteraka alahelo anaty ho an'ny hafa amin'ny lafiny amin'ny fisehony hafa izy mety hoe miteraka fahatezerana ohatra de de reny le hoe tsy fahafaliana de hoe miseho amin'ny endrika ety ivelany lasa mivoaka eny amin'ny arabe mpianatra mitaky borsa lasa mitondra pankarta lasa manao fetsiketsehana reny le hoe fanehoana tsy fahafaliana endrika mivantana fa mbola mafimafy kokoa ny antsoina hoe alahelo anaty tompoko amin'ny mahamalagasy io fahantrana io ane miteraka alahelo anaty ho an'ny malagasy io ho an'izay tena hoe ho an'izay iaran'ilay fahantrana io fahasairana isan'andro miteraka alahelo anaty io raha ohatra zany zao miakatra ny viditsoloka miakatra ny frais io ne tsy tenitenena fotsiny hoe iakatra 5 000 de zay aloha fa zao ho an'ny calcul zay manao calcul zany fa ho an'izay iaran'le hoe famoaham-bola ao anaty poketra sy ao anaty paosy sy famoaham-bola isan-tokantrano dia miteraka alahelo anaty iny ary le alahelo anaty iny dia zay mantsy ny toerantsika malagasy ao tsika tsy miteny zay fa ao mamoly voly ao le izy de anahirana iny rehefa amin'ny fotoana anankiray satria tsy malagasy ray no manana le hoe alahelo anaty fa malagasy mitambatambatra de alahelo anaty zay tena manahirana be mihitsy zay ary malagasy zany zay mihitsy le toetrany ary zay manao ataontsika hoe hafa mihitsy ny toetrany malagasy misy mansa miteny hoe tena manoloana zao fahaisarana zao manoloana ny délestage manoloana ny vidim-piainana sy ny sisa io ihany le malagasy io to hitanao eo ihany ka zay le malagasy zay fa zao zay le alahelo anaty zay tsy hitanao aty ivelany iny fa izy manginy io sosiologue no miteny an'izany mpandinika fiarahamonina miteny an'izany fa izy tsy miteny io mandiny javatra izy ary zay alahelo ao anatin'izay dia tena goavana be zay rehefa tonga ny fotoana izay amoahany azy zay le antsoina hoe malagasy ka le izy zany ohatrany hoe variana mantsitsika ny amin'ny hoe mandeha io alao mandeha am'izao ahoana lay asina mamalagasy anao zany efa mesimba efa tsy fantatra be deabe ny ankizy am'izao fotoana zao no tsy mahafantatra ny tena hoe inona moa ny tena hoe mahamalagasy atsika ity fa na any amin'ny lafiny kolotsaina na amin'ny resaka fiainana andavanandro sy ny sisa de efa verivery le izy dinefa io zany tena miteraka fahantrana ary rehefa tsy fantatrao zany ny maha izy anao sy ny mampiavaka anao zany rehefa tsy fantatrao intsony
ho an'ny taranaka teoriana dia izay mivitany aminao tsy sininona tsony dia na ny taninao ara dia efa tsy ho anao intsony anyrinany satria efa foana ny mahaizy ianao zany zay ny tena fipetrany misy dikany daholy reny rehetrarehetra ireny zany misy dikany ary tsy ataotao foana ny zavatra izay atao raha nangana zavatra ianao zany malagasy any raha nangana trano e dia misy tena fandiniana mihitsy raha anao fasana ny malagasy tompoko dia mbola misy zavatra be deabe zany adiniana ao anatiny tsy hoe aizana atao de hoe etsy de ataotao fotsiny ao fa mbola misy jerenan'zao lisy tsotsorona fotsiny fomby zany fomby zany ka tsy maintsy atao zay sisa inona koa zany miniminy foana zany tsy any mihitsy tsy any fa resaka hoe zavatra raha ataontsika hoe raha miteny frantsay zany izy de hoe valeur tena hoe mampiavaka anao zany maizy ianao mihitsy ka rehefa maizy ianao ny tsy fantatrao rehefa maizy ianao ny tsakitsahanao ianao ihany no manitsakitsaka ny maizy ianao ny asina mahamalagasy ianao ianao ihany ny tsy mirara kina ny rarahin'ny frantsay an'izany inona ny rarahin'ny any ivelany zany io zany zao le resaka hoe il se parsa io efa any amin'ny firenena mikambina ny dossier ny atao tantaratasy efa nikitian'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fotoanandro tamin'ny 5 ny any amin'ny firenena mikambana efa hoe any malagasy io zao amin'ny septambra indray misy fivoriana le hoe commission mixte dia nanao ny ezaka nataony ny président Ratsiraka dia namafisina nandalo taty amin'ny président Safi Albert mbola namafisiny président Marc Ravalomanana secrétaire général ny firenena mikambana tamin'ny président Ravalomanana teo amin'ny fitondrany inga Kofi Annan ny teny mihitsy izy hoe any malagasy io misy asina mahamalagasy zany ka itsika tsy taitra ny sasatsasany fa mino moa ny tena moa zany hoe any maro aloha de tena hoe miaraka amin'izay le hoe manamafy an'izay any Madagasikara ny île se parsa ninona hoe tsikerany ambadimbadika any dia izay le hoe mahamalagasy atsika ka rehefa itsika ny tsy mahay mikarakara azy itsika ny tsy mahay mikolokolo azy de faly ny sasany faly ny mpangalatra faly izay hoe amiravirantsika eto nefa tadidio tsara fa ny malagasy tsy tenena foana fotsiny eny hoe malagasy ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy fa jereo zao hoe malagasy maronisa de jereo eto Madagasikara zany eto amin'ny tanitsika fa 9 isanjato miaina any amban'ny fahantrano tsy mety zany ny 9 isanjato zany efa sika menakavy ane zany sika menakavy zany de tompony mangatakatiny eo miresaka tany lasan'ny olona ny tany de asiany tamboho avy be de asiany dog allemand ao anatiny ao asiany pitbull ao anatiny ao miambina ny tanàna de ianao ary ivelany ery zay ny le fandehany ianao any ivelany any ary ty misy fanamariana kely anankiray tantarako zavatra kely anareo ary tena mampanahirana ny mieritreritra azy nisy vahiny zany teto Tananarivo peraka eto Tananarivo izy miasa teto fefa tsy eto tsony izy fefa lasa nody de diniany ny fiainan'le malagasy diniany fiainan'ny malagasy rehefa diniany fiainan'le malagasy de inona nytany ty kely tsy milaza marina tsy mahitsy amin'ny fomba fisainana zany no hitany amin'ny malagasy zany raha mifanerasera aminy ao zany dia zao ny teneniny hoe zaho ozy izy ny mpiambina ny tanànako dia tsy ataoko olona fa aleoko ozy izy miompy alika fa maninona aho io moa zany samy manany safidy fa ny azy ny raisonnement hafa mihitsy fa maninona ho any tsy olona fa ataonao alika le izy amin'le hoe gardien zany ka ny alika ozy izy aleoko ozy izy mandavola amin'izay alika zay satria io koa moa tsy maintsy misy fikarakarana fa ianao indray mety ho laniny eo amin'ny resaka chien de race raha tsy voakarakara tsara zany fa misy fepetra tsy maintsy arahana amin'ny atsipriany aleoko ozy mandany vola amin'izay toy izay andany vola
amina olona zany hoe iambina ny tanàna satria tsy azo atokisana tsy manahirana fa itiozy izy azo atokisana de lasa ohatran'izany lasa olombelona sy biby zany no hoe ampidaina am'izay satria zay zany no safidin'le vazaha de manahirana be mieritreritra an'izany lasa tsisy fahatokisana intsony zany ilay olombelona fa alao akinina ty amin'ny biby ety ny fiambenana lay tanàna ohatra fotsiny zay tonga atsika mba hoe eritreritra lalina de lalina ao anatin'lay izy ka etintsika marana anazy zany de tsotra fotsiny hoe raha ohatra isika ka tsy miverina maome asina ny maizy atsika de mbola hito foana ny fahantrana ara-toekarena efa eo fa ny fahantrana ara-tsaina ihany ko dia eo ihany ko farany tena farany zao de zao mbola tsy mahafantatra mihitsy hoe inona moa ny tena hevitry le Colisée zany atsangany natao ery anaty rova ery io zao fa mitsangana izy de inona zao mivokany inona zany zao mivokany aloha fa de fa io izy io fa reny zavatra reny tompoko misy dikany daholo reny raha Colisée zany dia tany amin'ny amperora romanina tany no nisain'izany natao toerana fialambony de misy biby sy olombelona miady eo de faly ery ny amperora ery amin'ny tribune ery raha piramide any Egypte de nijiosiny nandevozina tao nandritra ny 400 taona nanangana an'io nandevoziny Egyptianina de la resaka hoe fahorinany dikan'izany de reny toerany reny zany misy dikany daholo ny muraille de Chine ny Chine dia olona be de be namony eny nanangana an'io muraille de Chine io misy dikany daholo misy tantarany daholo ka raha hoe anangana zavatra etsy ianao raha ny eto Madagasikara tokony mba adiniana ihany lay izy satria misy ny toerana izay manana ny mampiavaka azy dia ny malagasy ihany ko manana ny maizy azy fa raha tsy mipetraka izay hoe malagasy tena hoe indraindrain'izay ny malagasy de eto ihany isika tsy misy an'izany fandrosoana izany mihitsy matoa ny olona mandroso dia tsy ataony ambanjavatra ny maizy azy zay zany ny mba hoe tsetsatsesa-tsiaritra satria maro ianareo moa no nangataka mba iresahana an'izay dia noentina teto tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity isorana ianareo nanaraka hatramin'ny farany na ny teto-toerana na ny tany ivelany dia isorana ihany koa ny teknisianina isan-tokony na ny eto amin'ny studio na ny any amin'ny faritra ihany koa dia raha mpitsindray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko fanomboana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antokotsika Madagasikara izay eo ambany fiahiny ny filohampanondro Andriamatoa Marc Ravalomanana alakamisy 3 Jona sy Zoma 2 Jolay fampiratsiana ny tantarany antoko eo amin'ny Magrobeoririka sabotsy 2 Jolay fionambe eo amin'ny kianja Magrobeoririka manomboka amin'ny 7 ramaraina ko manasanao ho tonga hifanotrina tonga maro no fanombohana miasa miaraka ny fahombiazana